taona raiky amby roapolo sy roa arivo izao ankasitrahana hatrany isika menakavy manaraka sy tapaka ny fandarina miaraka manonja na ny tenteurany zany na ny any andafindrika amin'ny alala ny tambanjotra tserasera ary tsy hitsaratra koa izay ny mankaira isika menakavy amin'ny fiatrehana ny arety mandoza amin'izao fotoana izao ary miombona alahelo ary mitondra ny teny fampinonana ho an'ny fianakaviana izay manakava na ny ndao sy ny fahafatesana noho izay hoe arety mandoza izay efa tafiditra ao anaty antso taroby ao moa ny namana azoko be Vonison Andrenjato ko dia menanao ny fitenenana azoko lahy. Manantsany raha toplan batokfasy afakatra afatra ny vira famarana amin'ny devoly interprétation anahira amin'ny fifaninana malagasy hira ny malagasy marge nahalignany tontolo nivoaka malagasy niezaka natondra niezaka rarony raiky amby roapolo taona manana ila malagasy ary manandratra mahamalagasy asitany samy dodina ny rehetra mijery miandry ary am'izao dinga rehefa mandinika ny vanim-potoana tahaka izao dia ohatrany mahatsiaro ny vanim-potoana atao miverina izany vanim-potoana eto Madagasikara izany. Ny tantara raha teo dia tsy misy vaovao fa ny eo ihany no miveriverina. Izay no famaritana amin'ny ankapobeny ny atao hoe vanim-potoana sy ny tantara. Indrindra amina vanim-potoana isian'ny fandarahana ara-politika ohatran'izao mitranga izao, efa mitranga ihany koa tamin'izany vanim-potoana izany, dia hita fa mihitroka ny fomba fanaovana politika. Ny hotsahivina amin'izany dia ny vanim-potoana ny pazapa tao amin'ny RTA tamin'izany vanim-potoana izany. Nalaza tokoa izy menada nikarakara izany Lilis Christian tamin'izany fotoana izany. Ary efa nilaza ombeny izahay tamin'izany fa raha tsy misy ny sampona dia i Lilis Christian no lasa filohan'ny Repoblika eto Madagasikara. Kanjo moa zany dia olona mahafantatra ny tiany atao sy ny tiany atongavana izy menada Lilis Christian ireto ary nijanona ho mpikarakara mahafatra koa mahay mihitsy izany atao hoe fifaninanana pazapa teto Madagasikara izany. Fa ny tantara izay hotsahiviko vetivety eto no hamaritra fa tsy nanao i Lilis Christian fa ny olona mitovitovy tamin'ny Lilis Christian no lasa filohan'ny Repoblika. Ny toa zavatra talohan'izany rehetra izany no hotsahiviko dia fantatsika fa very repère tsy nahita ny tsinjo ahafahana mamaritra ny fiainany intsony ny fiarahamonina rehetra teto Madagasikara, indrindra ny fiarahamonina politika. Resy tanteraka ny tolom-bahoaka tamin'ny 1,770 satria vao nanomboka dia raikitra ny adila politika tao nivon'ny Hervelona Rasalama. Vao ny président Jacques Albert fotsiny tafapetraky ny Hervelona Rasalama dia efa vaky ny ady. Teo ampanendrena ny prime ministre izay fitantana ny gouvernemanta voalohan'ny régime Jacques Albert dia efa niatrana tamin'izany fanaovana primaire izany ny Hervelona Rasalama. Anisan'ny voalohany taty Afrika ary na ny frantsay aza dia tratra oriana tokoa vao nanao an'izany atao hoe primaire izany eo amin'ny fifidanana izay ho kandida atolotra ho amina toerana iray fa lasa loha tokoa isika teto Antananarivo. Marina teto Madagasikara maromaro tokoa fa Antananarivo moa no lahamato eo amin'ny fomba fanaovana ny ady hevitra politika dia teto notrangana izany rehetra izany. Fantatsika fa ny constitution troisième république première version dia nampiarina avokoa isan'andininy ary ny prime ministre moa dia fantatsika fa manana fahefana feno satria parlementarisme
no rezima niainana tamin'ny repoblika fahatelo dingana voalohany. Dia nifaninana tamin'izany tao amin'ny primaire ny Hervelona Rasalama, tao Tsarafaritra, efitrano fivoriany ny commune Antananarivo renivohitra, ny pasteur Richard Andriamangato sy ny professeur Ralson Roger. Dia fantatsika fa ny professeur Ralson Roger no lasa ho candidat ny Hervelona Rasalama tamin'izany fotoan'izany ary nifaninana tamin'ny Francis Caravone. Francis Caravone izay tsy nanana tsy député romonja tao amin'ny antenimieram-pirenena tamin'izany fotoan'izany ary fantatsika fa Ralson Roger dia tsy lany ho député. Dia teo zany no nafantarana fa miditra makany an'izany atao hoe cause côtière zany ny rivotra mitsoka teo amin'ny fanovana politika teto Madagasikara. Voatery nolokoina amin'izany atao hoe cause côtière zany ny mahavaza be an'Andriamatoa Francis Caravone izay voalany tao anatin'izany raha zany. Ary Francis Caravone dia nilaza mazava fa raha i pasteur Andriamangato Richard no candidat ny Hervelona Rasalama dia tsy mety amin'ny bilina zany ary dia Francis Caravone moa natolotry Serge Zafy-Mahova, Letra Sendra-Tsorofo sy ny CSDDM no nahatonga izay raha izay. Teo ihany koa moa ny affaire Flamco izay misy fandarahana vola tsy mazavazava tao anatin'ny banky foibe Madagasikara tao, izay olon'ny Hervelona Rasalama no mitendrena isana izany banky foibe ny Madagasikara izany. Teo ihany koa ny rarahana 4-4 tao amin'ny solombavambahoaka ary nahatezitra ny fembahoaka zany na ny opinion dia fantatsika fa empêché ny professeur Zafy Albert. Adino ny 10 aogositra ary tafaverina ny amiral Didier Ratsiraka nanjaka ny raharaham-bola araky ny nahafantarana azy ary teo no nanomboka ny atao hoe à l'américaine araky ny fomba nanazara n'Andriamatoa Herzog Rajaomaleo ny fomba fanaovana politika vaovao teto Madagasikara. Nisafidy any body nefa taty aoriana ho candidat ho maire Antananarivo ny leader fanilo ho an'Andriamatoa Herzog Rajaomaleo avy nitefitra zany. Nefa dia fantatsika fa i Bodo Razafindrajaka dia colistière ny Dadou izay député ny firaisana fahatelo ary dia fantatsika fa tsy nanaiky ny ampakarana ny Bodo ho député an'Antananarivo fahatelo tamin'izany fotoan'izany ny Dadou na dia efa fantatra raha fa lasa nifindramonina tany États-Unis ary tsy nametra-pialana mihitsy izy dia tsy lasa député zany i Bodo Razafindrajaka. Tahak'izany ihany koa moa zany ny député ny Tomasina voalohany Roland Ratsiraka izay lasa maire ny commune urbaine Tomasina voalohany nefa ny olona nandimby azy tao dia Beau Monika izay avy ao amin'ny TPS dia nanaovana fanambarana manokana mihitsy tao amin'ny HCC fa tsy Beau Monika no mandimby Roland Ratsiraka tamin'izany fotoan'izany. Efa samaritaka zany ny fomba fanaovana politika teto Madagasikara teo amin'ny vanim-potoana nitsangana zany teto zany. Ny tenako moa tamin'izany fotoana izany dia nisafidy ny démissionna tsy ho solombavambahoaka intsony satria dia nisy ny fifandirana teo amiko sy ny kiatokarema tamin'ny ankapobeny dia voatery niala teo amin'izany toerana mahasolombavambahoaka izany. Ary nanosika ny candidat Marc Ravalomanana mba ho président république tamin'izany fotoana izany ny 2 juillet izy no nanaovana tamin'ny Amerika Atsimo. Ny tenako ny 26 juin no nanela-pialana tao amin'ny foara ny favinandriana an-tampon-tanàna ary nafehan'ny président ny conseil provincial tamin'izany fotoana izany Andriamatoa Benjamin Ramanantsoa Ramantsel. Teo ihany koa ny député manana teny Avaradrano izay olona manana influence tokoa tao amin'ny Arema tamin'ny fotoanandro. Dia nametraka mazava ny tenako fa vita avy eo
na mahasombavambahoaka fandeha hiditra makany amin'ny fandarana politika mazava eo amin'ny fiatrehana ny andron'ny Madagasikara satria ny vaton'Andriamahoaka ampovoany tany 530 isan-jato virtuellement no tetỳ am-pelantanako tamin'izany fotoana izany ary fantatsika fa zay no fomba fijery eo amin'ny fametrahana fanjakana eto Madagasikara rehefa milina ny vaton'Andriamahoaka ampovoany tany dia ahina ny ionganan'ny fanjakana ho am-toerana. Nentina nanatantera-dara izany lafiny izany satria dia manao be fiavy ohatran'ny ren'omby ny Arema eo amin'ny fanaovana politika. Asain-tatsiraka niaona tamin'ny gros politika ny Arema tamin'izany fotoana izany ny gros politika ny fanavozana isan-kerinandro. Misy dikany izany no an'ny Bevaly ary dia fantatsika fa lasany avokoa ny majorité rehetra any amin'ny Sénat ary ny institution rehetra teo am-pelatanany ny Arema mitantana ny firenena tamin'ny fiverenan-tatsiraka teo amin'ny fahefana ary ny fomba nanamariana ny positionnement politique ny Arema tamin'izany fotoana izany izay nambarako mazava tao amin'izany fivoriana iraisan'ny gros politique ny Arema sy ny fanavozana izany tao amin'ny birao ny ministre Albert Boniface izay nosoloiny Taberandriamanantsoa rehefa lasa ministra izy tao amin'ny Assemblée nationale fa vulnérable ny politika ny positionnement politique ny Arema satria dia pied d'argile izany hoe marefo de marefo ny fahefana am-pelatanan'ny Arema noho ny antony maro isan-karazany izay tsy lazaintsika eto satria mahabe resaka izany ary mety hanalava fotoana. Tezitra tamiko tamin'izany fotoana izany ny léniniste Jacques Simon izay ministry ny fampianarana ambaratonga faharoa sy fanabeazana fototra teto Madagasikara tamin'izany fotoana izany ary nanesoneso mafy mihitsy fa tsy manam-pahefana indraindray ary dia manao lazonady eo amin'ny politique politicienne ary dia fantatsika fa rehefa nidémissionna ny tenako dia nitady ny fahita ny président Eritsiraka nafen'ireo ny rahana izay mahita tamin'izany fotoana izany fa nilaza fa lasa ny Canada hoy fa nahazo passeport diplomatique etc ary fiverina intsony eto Madagasikara. Le fantatsika fa afaka nanao ny fanomeza toko amin'ny président Ravalomanana tamin'izany fotoana izany fa izy no favori eo amin'izay fifidianana tao amin'ny vanim-potoana ny iraika sy roa arivo ny volana Desambra ary ny fanarahana tao amin'ny Marc Ravalomanana ny amin'ny hoe premier tour sy deuxième tour no antony nialako tao amin'izany comité manohana ny candidat Marc Ravalomanana tamin'izany fotoana izany. Tsy nentiny tenako tamin'izany ny amin'ny hoe ampidi-kiso ny président Marc Ravalomanana amin'ny atao hoe premier tour de vie ary ny 30 oktobra dia niala tao Amboditrohitra tsy niresaka intsony tamin'ny komity mpanohana ny candidat Ravalomanana tamin'izany fotoana izany ny tenako. Nitsoka tamin'ny Maurice satria nisy fanendrehana ara-politika goavana natao ny tenako tamin'izany fotoana izany ary ny ambassadeur ny Frantsa tany Maurice no nanome visa long séjour ho an'ny tenako ary nambara ny ambassadeur tamin'izany fotoana izany fa du jamais vu mbola tsy nitonga ny fanomezana visa ho an'ny teratany malagasy avy any Maurice andeha ho an'ny Frantsa tamin'izany fotoana izany. Tamin'izany fotoana izany dia efa fantatra fa en ballottage ny président Jacques Chirac satria ny premier ministre Lionel Jospin no favori ary ny premier ministre français Lionel Jospin dia tsy manana ny fahafahana mijery ny atao hoe diplomatie satria domaine de souveraineté nationale ny diplomatie ministre affaires étrangères dia samy mianana teo fotsiny zany ny président tompona marina amin'ny souveraineté sy ny premier ministre tsy afaka manara izany souveraineté izany dia navela teo
ny raha Madagasikara ary nambarako mazava tamin'ny ambassadeur izany raha zany hoe ny andron'ny frantsay rehefa vita ny 2 tours présidentielle ny 2 tours législative volana juillet zany vao afaka mandamina ny Madagasikara ny frantsay izay tokoa mizaka nitsanga tamin'izany fotoana izany ny faha-efatra ny volana jolay no tonga teto de Villepin nankatoa ny fanjakana nentina andriamatoa Marc Ravalomanana rehefa noteren'ny Amerikanina fa tsy maintsy ekena amin'izay ny rejima Ravalomanana. Ary fantatsika fa ny crise post-électorale tahaka ireny dia manahirana be satria ny mamelona afo dia moramora fa ny mamono ny afo dia sarotra ary tsy manaitsy ny anao bouclier humain ny tenako tamin'izany fotoana izany izay no antony najery lahatra ny président Marc Ravalomanana mba tsy hiditra amin'izany atao hoe premier tour de vita izany satria izay no zavatra bedafiny ny arena sy itsiraka tamin'izany fotoana izany. Raikitra moa ny Dakar 1, ny Dakar 2 ary ny tenako efa tamin'ny Frantsa tamin'ny Dakar 2 atao amin'ny Villa Madrid ny tenako ary niresaka tamin'ny président itsiraka ary nambarako mazava tamin'izany fotoana izany fa tokony tsy ho any Dakar 2 ny président republika itsiraka mba ho tsofina rano andriamatoa Marc Ravalomanana amin'izay mba moramora ny mijery ny raha fanaovana politika eto Madagasikara raha izany dia miditra mankany amin'ny fanatisme ny zava-misy any Madagasikara. Marina moa fa Sarkozy nomeran'ny EU tamin'izany fotoana izany da akaiky be ny fianakavian'ny amiraly fantatsika fa nandritry ny fanomanana ny fifidianana ny Sarkozy tamin'ny 2007 dia teo akaikiny teo foana ny zanakavavy ny président Tsiraka Sophie Ratsiraka ary Ratsiraka moa dia fantatsika fa nanana fanampiana be amin'ny Rajoelina tamin'ny 2010 satria nilaza mazava izy fa hoe je réclame la paternité de la lutte zany hoe misy fantatrany avokoa zany zany resaka rehetra zany Sophie Ratsiraka Sarkozy Ratsiraka rainy ary andriamatoa Andry Rajoelina izay tafakatra teo amin'ny fanjakana tamin'izany fotoana izany nanomboka tezanita. Ny taona 2010 metsoromemotsika rehefa lany tamina élection présidentielle anticipée ny 2006 andriamatoa Marc Ravalomanana dia nanohana ny fifidianana ho ben'ny tanàna tamina communal sy municipal nanerana Madagasikara ary efa raikitra ny data tamin'izany fotoana izany fa ny 19 volana Desambra 2010 nefa moa ny pisolelaka be dia be tao anatin'ny gouvernement dia nanjary naroso ny faharombiny folo ny volana Desambra tamin'andro ny Marc Ravalomanana ny fifidianana communal sy municipal tamin'izany fotoana izany dia fantatsika ny tantara fa lasa Rajoelina 13 isan-jato ny commune urbaine Antananarivo renivohitra. Rajoelina satria ao mariany zany tsy akatsy nanao an'io fifidianana mihitsy andriamatoa Andry Nirina Rajoelina fa noteren'ny dadatoany andriamatoa Hery Rajafimaleo satria prahavavy ny vadiny Hery Rajafimaleo sy ny mama mialy izay vadiny andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Niantoka vola mihitsy izy tamin'izany fotoana izany moa mitoetrany ary manira-tena mihitsy izy rehefa manao an'ity politika ity. Amin'ny tanana ny mpanao politika iray manontolo tamin'izany fotoana izany tsy hita izay sarangotona ary efa niezaka nanao conférence nationale ny lehibe ny lidera sanily tamin'izany tamin'ny alalan'ilay etika politika tao amin'ny président tafavoaka nefa izany de zany satria fantatsika fa tsy zany no fomba fanaovana politika mikatoka iny. Nambarako tamin'ny andriamatoa Hery Rajafimaleo tamin'izany fa mila azo aloha ny pouvoir vao manao an'izany etika politika izany fa manjary lasa sahirana eo amin'ny fomba fakana ny fahefana. Izay no nampiezaka azy nanao ny événement 2007 Rajoelina atao ho lasa maire. Izy Hery Rajafimaleo irery no mpanao politika nanana vision
dia nampifanaraka ny vision politique tamin'ny moyen politique ary tamin'ny 2016 dia deuxième partie de Madagascar ny Libération na 17 député 17 député tamin'izany fotoana izany ny tenako no nanao ny communication amin'ny Libération tamin'ny ankapobeny tamin'ny telo amby 26 io efa mitady professionnel maromaro moa andeha matoa Erzora Zafimaleo tamin'izany fotoana izany mba anampy azy eo amin'ny communication amin'ny législative 93 tamin'ny farany dia ny antefatete amin'ny tena piany ny raharaha ary nanao izany taparantsingana tokoa aparetsetena ilazana izany ny premier conseil des ministres natrehana le matoa Erzora Zafimaleo tamin'ny gouvernement Zafy voalohany dia tombotsobotra no natao ary vao nahita nanao an'ilay reportage izy tamin'izany fotoana izany teo ambaravarana dia niazakazaka namondy ary nanondro fa irino birao anjina fa hiasa isika dia teo ihany dia efa nandà hoe tsy vitako ny manao ny direction du cabinet anao fa alao ihany hijanona ho mpanao gazety ary izay no mahapety ary mahapety anao ihany koa raha ohatra ka mbola misy no hifanarahana manaraka dia fantatsika fa nahatevitra azy izany satria tsy zatra nisy nandà ny fanapahan-kevitra izay resin'ny Erzora Zafimaleo tsy omeko tsiny izany satria jeune premier tamin'izany fotoana izany ary afaka niresaka politika amin'ny atakany sy andavany amin'ny fahaizany tanteraka ny raharaha teto Madagasikara ary nabe fanantenana izany mamitaka azy raha miditra tamin'izany fotoana izany na nihetsiky Erzoma tamin'izany fotoana izany fa azy namerana Antananarivo renivohitra indrindra fa fianakaviana raha teo dia hevitra izy fa ho lasa mora foana amin'izay ny présidence Madagasikara satria izay lasa merana Antananarivo no tokony ho lasa président Madagasikara na izay namana merana Antananarivo no lasa président Madagasikara tanto fa maty fleur Erzora Zafimaleo tao amin'ny clinique de l'Arche ny mera Rajoelina moa tamin'izany fotoana izany efa talohan'izany nihitsy dia efa lasa d'obédience raha tsy rahonany ary amin'izao farany taona malagasy izao dia tsara no manisy visany raha izany ahafahantsika mijery ny tokony ho avin'ny Madagasikara mijery ny lasa mba hivanjinana no avy satria be antana ny fiainan'ny firenena farany volana alotsoko ny androany io no fa volana faha 12 amin'ny malagasy ary nandritra n'izay ray volana izay dia samy ny dio fantatsy ny malagasy petaka rehetra takanay mba ahafahana indra ny taonam-pavy manaraka dia maniry ny tenako raha maniry mba tsy tongatra volcano na mpiovitovotra tany na mety tovaradasaka ny malagasy Madagasikara intsony ny zavatra toy izany lasa rehetra mampiahiabe izany fa ately ny Facebook tsy potra intsony kaneparany lana ho any amin'ny mandrakizay ny fombafomba ratsy politika rehetra natao teto Madagasikara ary feno fitiavan-tena tanteraka no fomba miatrehana an'izany teto Madagasikara mirary antsika mianakavy ihany koa ny malagasy rehetra mitovy firehana amiko ho samy tratry ny asaramanitra rapitro satria rapitro no voalohany volana alamady taona amintsika eto Madagasikara raha saky dia mbola amariparitra ihany ny hoavy politika ny firenena saingy izao manam-potoana ny zava-drehetra ary anto-tanterina fa raha tsy miainga any Andoarantsika eo amin'ny fomba fieritreretana ny raharaha politika eto Madagasikara dia tsy tafavoaka mihitsy ity Madagasikara ity ary mila mahay an'i Madagasikara mila tia an'i Madagasikara mila manamasina an'i Madagasikara ny zanaky Madagasikara dia hitondra
tsy manao tao foana takizao zavatra mitranga eto Madagasikara izao. Izay no kely fantatra tamin'izao maraina izao dia metaka ny filoma mandram-piona ho amin'ny manaraka. Ankasitrahana ianao Zokobe Vonsoandrenjato nampafantatra sy nitondra izay famela belahana mahakasika ny rahapirenena izay. Raha ny fahaizanao na nitraikefanao dia tena mahavelombolo mihitsy ny amin'ny hoe fananana olo-manga sy ny hoe fahasahiana mijory ihany koa. Na dia ao anatin'ny fotoan-tsarotra aza izay diavinareo mindralamo kanefa dia nataonareo zany ho hery lehibe, nataonareo azo atao hoe baly enti-miady amin'izany azo atao hoe famela belarana politika sy ny mahakasika indrindra ny fiainam-pirenena izany. Mialatsiny aloha eto iteny manokana Nambotro Manjaka amin'reto jira maty reto, nanomboka no maly hariva tamin'ny enina ny tapaka ny jiro hatramin'ny maraina tamin'ny 7 teo, so mba tsy hariny tsony kosa so dia mba tafahoatra kosa dia rehefa ho tezitra le olona dia lazainareo fa misy ambadika politika io, rehefa miteny ny olona satria be dia be ny zavatra simba ary be dia be ny zavatra tsy mandeha ao anatin'izany fatapahan'ny jiro zany, dia lazainareo fa miara manonja na misy olombavomboaka ndray koa miambadika zany na misy timma koa ambadika zany, nefa ny ataonareo mihitsy no efa tafahoatra mety vidin-jiro ny atao hoe vidin-jiro zany, mividy zany le olona ka raha mividy fahatyantoka na mividy zavatra tsy manjary ohatrany, inona ny ilavana azy? Ary mananjota teraka mihitsy le vahoaka iteny sy hitroatra noho ny ataonareo. Vao maraina dia efa manome lapoasy, mandrangitra ary tena mampatezitra olona mihitsy. Raha ny atezera mivoaka Nambotro Manjaka no etoketo tsy ho zakanareo mihitsy. Fa ny tena moa nampitondra ny hafatra ary ny tena niatrika an'izany koa. Na ny telefôny fampiantsoana aza tsy misaritra, akoatra ny hoe fatana andrahokanina, fa andro amin'ny 4 alina lasa midemeritra mitady charbon noho ny afitsika reo. Matoa izay mividy dia zoanay mihitsy ny manana zavatra tsara, fa tsy hoe mividy zay ohatra hoe mividy vary dia vary masisy no vidilay, zay nga vendrana, zay nga olona tsy isaina sa olona vereziny jota teraka mihitsy. Akoatra ny faritra hafa zany tena mamelaky voamaraina mihitsy. Kopatanana moa an'le mpivarotra legioma rehetra satria maheno izy ireo mifandarana miara manonja, ary maheno koa n'le hoe mba azo atao hoe fiaraha-miasa amin'ireo fanohanana azy ny amin'ny hoe aoka mba hivarotra mivarotra legioma. Kopatanana daholo antsika mianakavy satria dia mandalo eny moa ny tena dia mitondra fisaorana raha ny sitrapony sasiny babena mihitsy mankaty amin'ny miara manonja satria fantany fa miteny marary azy ary fantany fa miteny marina momba amin'ny fiainany fa tsy laingilaingy ohatran'ny sasany. Isaritako ny saintsika kely amin'le izay le hoe fatezerana amin'ny fatapahan-jiro zay, ka raha hitroatra le vahoaka Nambotro Manjaka na ile karite faritra misy fatapahan-jiro dia lazaina fa misy ambadika politika. Rehefa nitsangana ny vahoaka ny Nosy Belleville tamin'ny hoe tsy zakany intsony ny fiainana misy azy, totra ny tsy mba nandrenesana hoe misy député ny ambadika reny, fa mivonona aingana ny afo dia nisokafana lay fahalalahana fanerasera sy fahalalahana mivarotra sy ny ohatran'izany ny vahanaingana. Fa ny mampalahatra amin'izao fotoan'izao vao tamin'ny sabotsy ny prêtre-nondrazana ao Tsirabe, rehefa nampiseho an'izay tsy fankasitrahan'izay décision ndraisin'ny Ragova izay manahirana be ny any satria Ragova amin'inona moa nga misy an'izany anaty lampalorenana hoe misy Ragova chef de région misy na ny fipetrahana eo ary zany dia efa mampametra-panontaniana satria tsy araky ny lalàna, kanefa dia manao antso-jay amin'ny mpiara-monina, manao didiko fe lehibe satria ianao ny eo amin'ny toerana. Dia lazaina indray koa fa misy olombavomboaka ao ambadika izany hetsiky ny vahoaka sahirana sy maneho ny heviny zany, izay tena faharitan'ny lalam-panorenana mihitsy dia zoany. Ary mahatsiaro ny fijaliana izy satria tsy misy ilay mesure d'accompagnement no mifandraika amin'ny amehana ara-pahasalamana. Tsy ilay fandraisana ndraikitra mihitsy ny hoe manajany ny elanelana sy ny geste barrière no toerinay. Fa kosa izay didiko fe lehibe izay, tia kanto sy tia kano. Dia mahatsiaro sahirana le vahoaka ary mahatsiaro mijaly, dia maneho hevitra noho izany. Dia ozy indray nareo misy solom-bavomboaka mivory tamin'ny alatsinainy larobia ianao manao fanambarana ohatrany ianao zany miaraka mivory tamin'ny zareo. Ialana tsiny tsy olona tanalahy manara-doko arakaaraky ny fiovakovany toetrandro na ny zava-maniry hipetrahany. Androany ianao maitso kapitsinao mavokely, raha afaka kapitsinao manga. Androany aloha zany dia hery teny ahafantarana anao.
fa na ianao miovaova amin'ny loko politika io aza midika fa tsy maharitra mandrakizay ny politika mpitantanana, tsy maharitra mandrakizay fa efan'izany mandalo aritra andreo fa ampindraminy io, fa ny vahoaka izay anaovanao antsojay androany io no tena tompon'ny fahefana. Areo no maso mandidy amin'ny taniny a, fa tsy amin'ny taniny karana, satria Madagasikara dia natao any malagasy, ary ny vahoaka malagasy natao hipetraka malalaka mihitsy, natao hiaina malalaka, natao hifamezivezy malalaka, voafaritra ny lalam-panorenana ihany koa zany, zoany zany. Fa tsy androany ianao no hoe tonga eo amin'ilay toerana dia anao ny tanàna, mahazo miteny izay tiana tenenina ary mahazo manao izay tiana atao, fa ny zava-doza ao anatiny ary mampalahelo ao anatiny dia be dia be ireo mpaitan-drazana, zandry zanaka no tazominareo amin'izao fotoana izao ary tandondomin-doza satria maratra betsaka izy ireo ny any amin'ny hôpitaly. Ny hoavindreny rapitsy mbola tsy fantatra ihany koa ho ataonareo inona, sanatry ny vava ohatry ny mahazo ny zokibe ireo miakitsy akoho ve, efatra mbe 7 volana an-trano maizina didy miatra ao anatin'ny tsy fahasalamana ary nanenjehana azy azy izay efa natao hoe nanao avy eo na nanao azo atao hoe fisintomana n'ilay fitokonana nataony ilay olona nitazona azy, fa mbola anareo aloha ny fahefana androany, anareo ny fitsarana androany, anareo daholo izao tontolo izao androany. Fa ny apitso Andriamanitra tsy andrinareo, mbola andro nivoaka malagasy ihany. Mifamao be ny resaka amin'izao fotoana izao, izay mbola hitondrany namana solom-bavim-bahoaka fanamarinana etiko rehefa avy eo ny amin'ny hoe vaksine tsy vaksine, fa gazety tia tandrazana 2 semaines lasa no tiako tenenina eto, dia tompona andraikitra mihitsy no nyteny hoe raha tonga eto ny vaksiny AstraZeneca dia filoka valomanana tsondromina voalohany. Fa ho hitantsika eo ny teninareo tamin'izany, dia ho hitantsika eo inona ilay vaksine faranareo, fa inona ny initiative Covax, inona voaingana moa ny tena nitondra fanazavana tamin'io, tsy valapatra ny amin'iny satria manana solom-bavim-bahoaka ary manana mpisolo vava. Fa eto kosa tiako hidirana ny amin'ny hoe fandraisana andraikitra, iza no andrasana, iza no andrasana atsapa tena amin'ity tany sy ny firenena ity hoe tafa ohatry ny mety kosa izao zavatra misy izao, ary miatra manaina mihitsy, ny aina mihitsy no manefa, satria na ianao mampatsiaro an'ilay zoanao azy dia io no mahazo azy atsira be io. Ary izay le fandraisana fanapahan-kevitra tsy mitovy lenta, tsy mitovy lanja, fisin'izay deux poids deux mesures zay, manino nosy be rehefa mihetsika dia foananareo aingana ilay izy ary tsy misy mihitsy na iray aza voasambotra atao na soketaina atao hoe ambadika nosy be, fa maninona nivoaka ny atsira be rehefa mihetsika dia lazainareo efa solom-bavim-bahoaka ary lazainareo efa commenté reny, nareo nga no monté azy, nareo nge zany nanomana azy, fantatra reo melo fotoana ilay izy. Ao anatin'izao azo atao hoe ianareo ny amin'io manao appel amin'ny apaisement, ianareo ny amin'io ohatry hoe nareo tompony fahendrena indrindra tsy tokony isy an'izao, tsy tokony isy an'izao, fa ianareo androany no mandrangitra n'ilay vahoaka malagasy, ary ianareo androany no mandrangitra n'ilay solom-bavim-bahoaka. Manahirana ny zavatra misy ary tsy takatry ny saina eritreretina mihitsy hoe olona manana baka plus 24 no misaina ohatran'izany. Tsy vita mibaka plus 24 fa tompona ndraikitra feno mihitsy amin'ny fitantanana ny raram-pirenena. Fa ianareo moa manana anliana foana amin'izay tsy fetezana hita rehetra, manana anliana foana. Togeto ny Covid nisy botry tafiditra ho azy, lasa ny volamena maty ny caméra, entrée libre sortie bananaka, zany ny ainana. Nareo androany miteny midao ny sistany cargo miditra nitsokosoko mitondra olona, nefa azavainareo mihitsy hoe ny dikan'izany cargo zany dia mpitondra entana. Aindro masera lazainareo fa entana atao, manahirana. Dia ny miara-manonja ny soketena laveto raha ohatra ka misy
faneho-kevitra lasa fa mandaingy miaraka manonjy raha tsy tapaka nandritra ny 12 ora be zao ny jiro tapaka mandritra ny 12 ora tsy mba hoe adiny ray na adiny roa mety mbola azo le fierina ihany fa 12 heures de temps tapaka tsisy ninina tsisy fanazavana tsisy fampimana tsisy ninina fa dia tapaka raha mba tapahany mpanjifa ohatrany koa moa vidin-jiro hoe tapahany koa vidin-jiro dia lazaina fa Eric Andrenef no manentana olona tsy andohany zany rehefa avy eo fa ny ataonareo mba mety mba sahaza n'ilay ilay azo hoe kalitaon'ilay servisy takina aminareo orinasa-mpanjakana be zao ary firy taona ny resahana an'izany firy taona nefa mifampidradradrany ty firy volana ny hoe aza ho tonga any amin'ny aza amprisihana ho tonga any amin'ny atezerany re ilay voaka malagasy mba elanay amin'le hoe soketainy iray miara manonja fa manentana olona rehefa tonga izy dia zao iarahantsika mahita zao fa isan'andro san'andro reo dia mahita ho tenenina foana amin'ny fitantanana ndra-pirenena mahita tenenina foana na ino zany na ino zany na ino zany mahita ho tenenina foana ary le zavatra tenenina tsy zavatra mahafinaritra ny sainao mihitsy fa manome atezerana ary makarary fo mihitsy azy ny amin'ny sao dia mba tafa ohatry ny mety kosa tsy rary ntsony ny amin'ny hitondrana fanentanana angamba ny hoe ho antsika mpiray-tanindrazana aza dia miravoravo tanana na raza verimberina mihitsy ilay fitenen'ny hoe anka ny mpanao politika mbola misy tia tanindrazana eto amin'ny tany sy ny firenena aza diso amin'ny fandraisana ndraikitra mihitsy aza diso amin'ny fanapahan-kevitra mihitsy fa ohatra ny manamarina mantsy ny fisian'ilay fahasan'ny firaisapo izay toa ohatra amin'ny loko volomboasary ho azy zany izy rehefa tazanina lavitra manamarina an'io sika menakavy raha mindravoravo tanana manamafy an'io sika menakavy raha tsy mahay an'izay fandraisana ndraikitra zay no amin'ny hoavy ny taranaka faramandimby isika ny tompon'izany tsy misy an'liana ndraikitra mihitsy na iray azy adidingeza be ary andraikitra loloavina tapony loha mihitsy ny hoe fiakarana mitony aina manjery tony mba hampahafantarana atsika sy hampandraisana ndraikitra atsika ny hampahafantarana ny zory fototritsika ny alalantsika ny mety sy ny tsy mety indrindra ny ahafahantsika mifampiresaka amin'izao fotoan'izao raha teo moa anatin'ny hoe fivorianaram-potoana andreo solombavom-bahoaka tena zoantsika mihitsy ny mitaritra mifampiresaka amin'izy ireo ny hoe izao ny iainanay anatin'ny fiarahamonina any izao ny zavatra tokony hifampiresahana ireo solombavom-bahoaka amin'ireo mpanatanteraka ireo ary raha ohatra eto dia miteny hitatsika maso voapirofotsika fa tsy mahavita ny asiny ilay olona ny eritreretina fahanao an'izany tenenina foana moa le hoe mametrafy alana fa efa tsy zany tsony fa na ho faty menakavy eto tsy izy ho tonga saina amin'izany fambonitsaina amin'ny hoe fahaizana hafanenina amin'ny tsy fahaiza-manao na ny tsy fahafahamanao tsy fantatro tsy fahafahamanao mantsy izy ohatra ka misy tsindritsindry ao anatiny ohatra mahazo andreo mpitsara eo fa tsy fahaiza-manao kosa raha ohatra enao mihitsy manao an'le asa tsy tanteraka izay mafanafana voamaraina ny toedraka fa eto kosa metraka ny mandrapitafa aminareo anomezako ihany koa ny fitenenana satria efa ao amin'ny antso atarobe ao ny zokobe Guy Maxime ko dia mametraka ny mandrapitafa mandrapiana amintsika menakavindray miara-manonja dia androany ity tanana ao antsika rehetra na ny eto tanindrazana na ny any ivelany ireo malagasy maro izay liana sy manaraka tany amin'ity fandaram-be na ny États-Unis na ny Europe ihany koa. Ny tamin'ny zoma lasa teo dia nitondra
famakafakana anankiray momba ny trangany kolikoly avolena eto amin'ny firenetsika. Ny Transparency International amin'ny farany herinandro lasiny dia miresaka ny amin'ny trangany kolikoly maro samihafa indrindra ny sehatra rehetra eto Madagasikara. Tamin'io zoma io dia nisy tranga kolikoly anankiray izay nitondrako ny famelabelaran-kevitra eto amin'ny fandaharantsika miara-manonja. Elohany anazavana indentiko tamin'ny zoma teo dia tsara ny alantsika rehetra fa ny principe fondamentaux na ny ekevitra fototra amin'ny lalam-panomezana amin'ny andininy voalohany ny alinéa 2 dia mivoaka hoe la démocratie et le principe de l'état de droit constituent le fondement de la République. Amin'ny teny malagasy dia mazava ny hoe ny demokrasia sy ny fehi-hevitra momba ny fanjakana mahalalana no fototra iorenan'ny repoblika. Io zany no amara ny lalam-panomezana. Ny trangana kolikoly toy itony dia tranga anankiray atsapana fa voitakitaka ny ataontsika hoe principe de l'état de droit ary ny lalàna fantatsika dia natao ho an'ny olona rehetra. Tsy misy zany na iza izy ho amboniny lalàna ary eto dia mazava ny lalam-panomezana ny amin'ny fehi-hevitra fototra dia ny fanjakana tan-dalàna. Ity raharaha SMMC any Tomasiny ity dia raharaha anankiray izay natao ny fanadidina mahakasika olona maromaro izay efa noton'olom-pitetra tamin'ny zoma lafiny ary ny andraiky no resako fa tsy niresaka ananan'olona anaran'olona mba ho fanajana amin'izay fikaroam-baovao nataoko momba ity scandale anankiray ity. Tsara ny manamarika tetenoana fa avy hatrany moa manamoaka aniny vaovao iny izay vaovao aliana maro tokoa satria maro no nametra-panontaniana ny momba n'ilay raharaha dia namaly avy hatrany ny tandrify angamba kotokoben'ny marina ka laza ny tsy anontaniana tamina haino manjery anankiray amina radio tsy miankina anankiray anatin'ny fampirahalam-baovao ny amin'ny misy extorsion de fonds ary misy trafic d'influence. Za manokana dia tsy mpanao gazety fa kosa amin'ny mampanao politika dia mafy ny asa fanaovan-gazety ary ny investigation dia anisan'ny matiera anankiray ianarana any anatin'ny science politique ary marikitona fa zany dia mba nilalovako ary nianarako tao anatin'ny setiny politika ka alatsiny zany raha mandeha fanamarina tem-pindohana ny amin'ny hoe ny tranga toy itony dia voadinika sy voafakafakany lalina ary voadyady voaventina aminareo mpiaino ka na inona voaka na inona dia tsara foana ny mampafantatra ny marina
manoloana ny fitantanana ny fiainam-pirenena. Ity raha SMMC ity zany dia araka ny efa volazoko tamin'ny zoma lasa teo dia tranga anankiray izay ahitantsika taratra fa ny fanodikotona mbola tondoka, ny fanodikotona mbola mbahoaka tena misy ary lahim-paka ao anatin'izao rejima arapely zao. Lalàna natao an'ny rehetra ka na iza manodidina ny filohan'ny repoblika na minisitra na tompon'andraikitra na iza ka manitsakitsaka ny lalàna dia mazava ho azy fa hiaran'ny fanaran-dalàna izany sy sazy tandrify an'izany. Trafic d'influence moa no resan'ilay mitondra ny fahafalalam-baovao dia tsara ny manamarika fa information, investigation no natao tamin'ny zoma lasa teo. Tsy mbola nisy antso natao tamin'ny pôle anti-corruption na ny PAC na ny Bianco fa nampahafantatra fotsiny ny tenako izay natefany ny famakafakana amin'ny hoe nisy an'itony raha itony ny scandale SMMC. Asapily raha vao retomboka ty fandarana ity dia nisy ny scandale Goldgate. Vetina tetika io ny scandale na importation des armements de guerre izay natao tamin'ny 2018 ao anatin'ny fotoanan'ny fiatehantsika ny fifidianana. Maro ny fanambarana izay efa natao teto amin'ity fandarana ity momba an'izany irrégularité na infraction na détournement de deniers publics eto amin'ny firenentsika. Tsara koa ny manamarika fa ny investigation izay atao dia ny inspecteur d'État dia mazava fa attaché izany hoe officier de police judiciaire et inspecteur d'État zany izay no sata mifehy azy. Dikan'izany dia agent assermenté ary tsy manao foana manoloana an'izany fianianana ataon'izany momba ny raharaha toy itony. Rehefa fondé amin'ny état de droit zany ny fanjakana dia ataoko fa na iza dia enjen'ny lano. Ary ity dossier ity dia marihana koa fa zavatra telo mazava tsara no isaretin'izay ny rehetra. Ao anatin'ilay fehi-kevitra na ny conclusion dia misy ny atao hoe violation de procédure de passation des marchés publics. Lalana tsara io fa tsy azo atao ny mandika an'izany. Article 72 amin'ny alinéa voalohany amin'io loi 2016-005 io izay io no ianteran'ny code des marchés publics eto Madagasikara. Tahaka ny efa voalaza dia misy ny faux usage de faux ary misy ny favoritisme en matière ny marché public au profit de la société média izay voalaza anatin'ny fanadihadiana fa ilay ramatoa izay tompony lepitra ny serasera eo an'iny présidence no tompon'ny orinasa. Voalaza koa misy ny paiement sans service fait ary ny tetana hatramin'ny 20 milliards ariary mahery izany tetipo zany 1,145,980,278 000 ariary. Tsara ny
hitondrana fanazavana amin'ny andininy fahatelo amin'n'olona ifekevitra io na ny conclusion dia ny atao hoe paiement d'avance irrégulière ary voaprofo avokoa ireo zavatra voalazo ireo voaprofo avokoa ireo zavatra voalaza ireo resaka an'izany raharaha zany dia ambara fa trafic d'influence asa anjara ny rehetra manaraka ny fandarana no mandika sy mieritreritra fa ity raha ty dia raha anankiray izay taratra ny fahatomomana ny fitantanana ny volam-baoaka eto Madagasikara ka amiko na isana isa voakasika izany dia tokony enjena araka ny lalàna ary ny OPJ izany hoe agent assermenté dia misy procédure tena mazava tsara procédure contradictoire izay ny lazana azy izany hoe tokony hanome ny pofo rehetra ny voadiady manoloana ny raharaha toka tsy misy manitsakitsahana ny lalàna ny akta izay nataony mareko nefa fa ao anatin'ny tatitra izay ataony reto inspecteur d'état maromaro nanao fanateteny eto ny 11 février 2021 dia misy procès verbal ara-dalàna izay nisy ny fanadihadiana amin'ilay ramatoa-tompona andraikitra serasera eo anivony fiadihadian'ny publika ary affirmé confirmé fa izy dia tompon'ilay orinasa ny idea ary miteny tamin'izany volazy zany fa tamin'izany vanim-potoana izany fa hitondra ny tokatarapasy rehetra eo anivony izany fanadihadiana atao amin'ny izany izany no zava-misy ka tsara ihany ny hitondrana amin'ny tanaraka ny fandarana ny amin'ireny isika dia tsy miteniteny foana ary tsy manao tao foana manoloana ny varahatohitoy fa irentsika hatramin'ny antsipria ary atoato dia maintsy hoarotsika isan'ny tan'olona izay ato anatin'ny serasera ny tambazotra sosialy mahakasika amin'izany raharaha voalazako eto izany dia tsara ny manamarika ho antsika rehetra fa tohitony no endriky ny fitantanana ny volam-baoaka tohitony no endriky ny fomba fiasa ny fanjakana malagasy sy ny manodidina ny filohan'ny repoblika tany tandalàna ny Madagasikara raha tany tandalàna Madagasikara dia tokony mifoka mazava tsara ny raha mahakasika ny fanodikotonam-bola ny fitantanana ny volamindramina sy ny omena ny Madagasikara tamin'ny Covid-19 tatsika loatra ny raha bonbon sucette aiza ho aiza zany raha zany hitantsika tsara ny raha écran plat raha tany tandalàna Madagasikara dia raha tsy maintsy amoahana ny marina iza ny tompona andraikitra iza ny nanodikotana ny vola ary nakaiza ny volam-baoaka dia toy izany ity raha SMMC compra ara-dalàna no nataon'ny société média sy ny SMMC dikan'izany tokony ho tanterahana ary tokony izy miasa ny fanitsakitsahana ny lalàna film mahakasika ny avance mahakasika ny paiement sans service zany rehetra zany dia tsy manaraka ny lalàna velona tany sy ny firenena dia zany no asanay manivony miara-manondro zany no asanay amin'ny fomba fanaovana politika hitondrana fanarana akitso-po ny tenenana ny amin'ny tsy azo atao toy izany ny volam-baoaka
lalam-panorenana dia mazava fa état de droit Madagasikara ka misintona an'izay ny tompona ny hekitara rehetra manoloana an'ity skandale SNFCT fa hita taratra izao fa dia ny manodidina ny mpiara-miasa eo anivony fiadidinana publika dia raha toy itony favoritisme raha toy itony détournement de deniers publics zany no zavatra amitranga tsy maintsy dénoncena zany satria raha mieritreritra hitantana n'ity firenena ity ao anatin'ny fahitsiny ao anatin'ny fomba fitantanana mahitsy sy madio dia tsy maintsy dénoncena zany manoloana ny hoaratsika akaiky ary tsy amelantsika onona Goldgate tsy amelantsika toy ny enquête parlementaire nataony ireo olona Madagasikara ity raha anankiray ity fa itony noatrapatsika fa miembotra Madagasikara raha niady atao amin'ny kolikoly ary nakorofony ny transparit international tamin'ny herinandro lasa iny ny famerina ateto atamin'ny nanomboana ny fijoroana ao anatin'ny vombon'ny famerana dia mazava ary tokony zava-mirehetra fa ao anatin'ny ankitsipo ao anatin'ny fomba fandehanana ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara no vaimbonga ijoroan'ny asan'ny famerana miaraka amin'ny ekipa miara-manonta tokana ny tanjony dia ny siny ny fanadiovana ny tsy fanarahan-dalàna eto amin'ny tany sy ny firenena miady amin'izany itsika satria izany ny fototry ny olana ny amin'ny tisiny fampandroana azo tsapahitanana eny anivony isan-tokantrano sy ny isam-batan'olona izany no fototry ny olana tsy isiny politika mazava amin'ny fanarenana ny firenena eto amin'ny repoblika. Ny faharoa hitondrako ny anjarako amin'ity androany dia ity raharaha SMMC azo eto izay mampifaringotra olona maromaro dia itony ilay magoy généralisé ao anivon'ny institution sy ny ministera ka tsy maintsy ataony ihany iainga amin'ny zao fomba fiasantsika zao mba alana ny fomba malagasy elo ny mahasika ny raha any amin'ny arzany ny zava-mitana dia toy ny ahoana ny anivon'ny vonom-baoka potitra itsinjaham-pahefana toy ny ahoana ny anivon'ny faritra toy ny ahoana ny anivon'ny ministera paraky ny efa nolazaiko tamin'ny herinandro lafy dia ny fitantarana ny volam-baoka atreky ny taona maromaro dia misy gaspillage na fandanina ny taona toy itony satria itony dia klasena ao anatiny tsy hoe fandanina ny taona ny telopolo isan-jato ny volam-panjakana dia saika tafiditra ao anatiny itony fiara marché public izay fikafana indray dia toy itony ny endriny misy détournement de deniers publics mazava ao azy izay no elo fahafantatritsika fa ny vaccine dia tonga eto amintsika amin'izao fotoana izao ary 250 000 doses zany no dingana voalohany izay any Madagasikara naperesaka ny raha tsika izany fa isika teto anivony ny famerana moa dia nametraka mazava ny hoe raha toka i Madagasikara izay fa firenena mialohan'ny ny farany fantana tsy misy vahaolana aty ny fanaovana
ny vaksiny mba ahafahantsika roso amin'izany fanevitro izany ahafahantsika indray miverina manevo izay tarina afaka mamokatra. Ny fitantanana ny firenena amben'izao dia azomana fa miambara ny fahamehana miainga avy amin'ity miara amin'ity miainga avy amin'ny fomba fijery ny lehibe ny fanomezana sy ny vondrona RMDM sy ireo vondrona rehetra ao anaty seha-panoezana no dian-tana ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Tapabolana izay mandresaka tsika momba ny tanga any atsimo izay efa voalaza teto fa laizatsika hoe manga na ny moyenne alimentaire générale dia fanrefesana anankiray izy io ny tsy fanjary-tsakafo amin'ny faritra atsimo ary fomba fiasany izao tontolo izao izy io ny olan'ny tsy fanjary-tsakafo izany. Dia hitantsika fa mihazakazaka ny volan'ny Afrika rehefa maheno izany interpellation izany dia mihazakazaka ny atsimo ny mponina amin'ny hoe manao an'izany na manao ny olana fototra. Eto amin'ity firenentsika ity dia io pilotage azy ataon'ny volohany Republika io ilay eny am-pandehanana mitetika. Raha miteny izy fa ny UEM no viana, raha miteny izy fa ny viana UEM no programme général de l'État, raha miteny izy fa tsy ny programme général de l'État indray fa plan Marshall, dia indray izy fa tsy plan Marshall fa ny PEM dia resahany fa miverina indray izy amin'ny filirano telo amby folo tetatsika fa mifangaroforoka izany ilay programa eritreretina volan'ny Afrika ampandrosoana any Madagasikara. Resika tsy maintsy hohana ny olana kely ary misy ny pipeline miainga any Ambohidrahy atsimo mitodika mandeha marany makany Ambohibe sy ny distrika hafa manodidina azy dia any fanadidina farany natao tamin'ny roamby sy sivinjato sy arivo fony mbola mpianatra izay dia mirefy hatramin'ny 200 kilomètre ny pipeline izay tsy maintsy taritina mandeha makany Ambohidrahy atsimo ahafahana mamatsy rano amin'iny distrika sarotra rehetra eny Ampanisy ny sisa dia 200 kilomètre pipeline no tsy maintsy taritina. Tamin'izany vanim-potoana no efa évalué à 3 millions de francs français ny tetika fa dia amin'izao tsika miteny izao dia hotomanana hatramin'ny 160 millions de dollars na mety maneran'izany na 200 millions de dollars no mamita an'izany asa izany. Aizany volan'izany amin'ny fomba hono ary izany asa izany dia tsy vita ao anatin'ny fotoana sy tapany ananany filohan'ny Republika amin'ny montagne dia hitantsika fa pilotage avec pour izany no hitantarana ny Republikan'i Madagasikara dia tsy mahagaga raha ao anatin'ny mi-mandat dia afaka tenena izao ny firenentsika. Efa-tsika mahafantatra, efa-tsika mahatsapa, efa-tsika mahatoky fa miroso ny atsara ny fiainany isam-batana dia tsy misy afa-tsy ny fahefa-mividy ny ampelantanany tsirairay hafa. Amin'izao amin'izay izao dia efa latsaky ny $20 isan'andro ny fahefa-mividin'ny vahoaka malagasy izany hoe tsy misy afa-tsy 540 miliona manerana ny Madagasikara ny amin'ny vola miditra mihembitra izany. Efa mividy isam-batan'olona dia mazava ho azy fa mitombo ny tsy fandriampahalemana mazava ho azy fa mitombo ny farangana mazava ho azy fa sahirana ny vahoaka malagasy afray manontolo amin'izao tsika efa miresaka izao. Dia izany no zavatra misy hitantanana ny firenentsika dia andraratsika rehetra hatrany no misirana lesona manoloana izany rehetra izany. Teto Amarazana dia araky ny fahavolaza
azokatsika matitiko atsika tele-am-piandohana dia arahantsika akaiky ny avara SMM C zay azo eto ary ialako tsika amin'ny namana fa isika tsy mpikaramanady ara-politika fa isika dia manao politika mandeha makany amin'ny ombotsoa iombonana ary tsy devontsika fa makafaka lalina mandinika lalina zay vao manao ny asa toetony fata-bahoaka dia miandry isika rehetra zany fa aotritsika ny anatin'ny tambazotra teraserany irahamisy dia efa nanontanitiny nanome ny fanadidina ary nanaovako ny fanadidina dia manaiky soamantsary amin'ny avatsika mandefan'izany any anatin'ny indistony Facebook na ny Twitter dia hitatsika zany fa akaiky ity SMMC zay any Betaizomby Tomasina ity mariako fa araky ny fanambanako atsika hoe ny SMMC dia société de manutention zay ao Betaizomby zany io no manao ny asa ny fitaterana fiara na ny entana ao amin'ny port'ny Tomasina dia tsika zany ny société de manutention et de marchandises conventionnelles io ao Masina dia makasitaka tsika rehetra indray nanaraka ny parana ary metraka ny mandrapi tompolasy tompoko vavy mpiara-belisany ankafaliana mandrakariva no ifakaitanay ampitsikitsikina miaraka amina vahoaka malagasy manaraka tsy tapaka sy miaino raha-pirenena fifaliana ozy asa satria zay alehanao rehetra dia sainga manontany hoe fa ahoana izy ty dia aika marina zay foana ny resaka azavaiko eto ilay izy fa ny miara-manonja dia ny fisi miara-manonja dia milaza sy zava milaza ny zava ary maso anatrehanareo manontolo tanareo ny lalakombana sy marina mity Madagasikara inona resaka andrefanao ilaza rehefa fa alohan'ny dirako izy dia mbola tiany keo le milazany tony tenao ozy maro eo telo nisy kanina marina itondrany ty fanjakany ty sy ny fatarazenety fanlazainy hafa hafa ny ataony ny asa hafa mare hafa fantatra inona ny ity fiainam-pirenena sy fiainana vahoaka malagasy ity fa mandeha matetika lalàna teraka miaino vao avy eto Madagasikara ilany fa ny tanara disirana manaraka vaovao malagasy tsara sy ny fiainana tonga le vaksiny dia iny tinaina teny bato zavatra erako sy fahitako nakay tsy tazana teny vato le folomam-bahoaka le fa tena raha mipetraka mapetraka ny lizy tena hainy foana le zavatra sinikaraany tsy anaina ampany any rehefa manaina ao anatiny fa nylazay ny teknisianina ao amin'ny ministera ny fahasalamana dia tena hoe vaksiny tena miaro rovana zaza misy kotrotry sy ny karazany ditavana tany misy fanafoty
tonga vaksiny a dia andrandray ny vahoaka manontolo raha Madagasikara ato anaty zany vahoaka malagasy fa nangankaiza filoha lasa nitokana sekoina ara-penitra tany atsimo ohatran'ny kavetrany le saritako iasy tambirina sainy le saina teneny fambahoaka amin'azy hoe eny ary fa dia atao le vaksiny ka fotoana tamin'izay le tambe folana voalohany no nolazainy raha resaka vaksiny toerana le zay le ambodista inona lazainy le vaksiny tongony raha resaka narona inona na inona kerana le velany zay le lan'olo momenana malaza renana ny vola lahady tamin'reto resaka CVO tena marina ny lazaiko hoe ahoana ny maskarina an'reto zavatra laniny reto a samy korotana daholo izy menakavy tao anatin'le fikarakara tao anatin'io izy avy ny actionnaire tao anatin'io samy korotana ahoana anaovana an'reto nanomboka 12 andro voalohany isika tadidiko ny teningafiloha mambahoaka zao avy ny dingana ohatro atsika tsy maintsy zaraina CVO isaky ny fokotany a mivoaka malagasy rehetra mba hierovana azy ireo nandrasana ohatra ny volany kinapy sala izy tsy hitany nanjavonany za mba nieritreritra ihany teny amoron-dalana ohatra fanao tamin'ny heritaona hoe misy barika be deabe ny amoron-dalana dia samy migiaka ny daholy saritahana teny amin'ny fokotany ny tongava daholy zay mbola tsy ninana hozy nany ambanivoatra midira zay mbola tsy ninana fa tsy hitany teneny tsy tanteraka zany le tenin'le filoham-pirenena milazany hoe ho zaraina zaraina eran'ny fokotany ny CVO ary mampalelo dia lasa restation an'ireo teknisianina le izy teknisianina ny fahasalamana ny any ambanivohatra moa dia mbola dresendra gova daholo ny rehetrarehetra hoe mera rehetrarehetra era Madagasikara dia gouverneur manery clé izy raha tsy tonga aniko zangy ny teny teto tamin'izay vao nanomboka ny teny filoham-pirenena milazany hoe izara CVO dia ataovy be deabe ny citerne izaran'ireo ary ohatra ny fizarany jirama citerne eto Antananarivo rano dia zay mangetahita dia tonga dia migiakiny an-dalana eny daholo misotro na hoany na tsy hoany dia mihinana aloha zay te hinana an'izy tsy haiko na nieritreritra le filoham-pirenena milady satria teny any ihany koa ny teny tamin'izay zay ny narisarisa tamin'ny vaksiny io mihitsy izy hoe apetitra vaksiny to Madagasikara na vaksiny na ny teny ary ny président Ravalomanana hoe misy karazany valo reto dia nandalo ny volana singa dia milaza indray izy mihitsy no miteny hoe misy efatra karazany tsy dia mainka amin'iotsika malagasy ozy fa izany velany namorona azy ary raha manahirina indrindra ty vaksiny ampidirina eto ty nitononony tsara mihitsy io ary izy mihitsy ny tena nanaparitaka ny teto hoe mampivaingan-draha raha disiko dia samy mientsika menakavy a raha diso ny teniko fa zay ny teniny dia avy amin'izay le reto mpanohana azy nilaza fa hoe mampivaingan-draha ho le vaksiny fa tsy tokony atao sitrapora teanao na tsy anao fa mampivaingan-draha i président nilazan'izay
ka le mpivanga io indrindra zao no ampidiriny eto raha ny tenen'le technicien omaly tamin'ny nainoko azy dia hoe mbola eo foana le teny midina dia hoe reto tsy maintsy zao ny resahana fa izadinino fa fiainam-pirenena fiainam-bahoaka no hoentina hoenjena ho tsaboana amin'ity resaka valana retiny tikatra tsy mampanenina na inona resahanareo fa apetrao fotsiny izy hoe mba mazava zany le fanjakana le filoham-pirenena no mamelabelatra mitondra mivoaka mametraka afakatra hoe zay teanao nareo fa nanafatra vaksiny ny fanjakana azo atao na azo atao na ina rehefa avy atao rehefa inona ampidirinareo tany amin'ny zavatra tsy lanin'ny olona dia aloha hiditra dia manontaniana anjarana indray mampifilatra ny olona vaoaka manontany amin'ilay olona ny alany io hoe nanahoany ty zavatra ty tany aminareo ato aminay atao miara-manonjany aingana be ny fiazy ary tsy zay rery fa raha eran-tany zany dirodolo radio haino manjery ny avy any ivelany reo samy milaza ny zavatra misy eto Madagasikara zany nitondranareo fihetsikinareo mpitondra fanjakana fa le marary atsy marary ihany sasany raha mbola milaza ataovy roakako raha any ambanivohitra tsy fantatra any ange tsy sisy ninona fantatra zany marary ny koronaty sa marary ninona fa samy tsisy nahay an'io zavatra io any mandanga tsisy nareo mampanao testa tsy za mbola midiny zany tsisy any fa fanafody alefanareo alefany raha misy be debe raha misy apahany tonga dia raha va mararirary dia corona zay zavatra mampalaelo amin'ity fiainany za malagasy tikatra toy am'izay resaka zay ihany resaka fampianarana tsy mbola nahitona fiainana tahaka an'ity re olona mariny mba ela ihany na député mba mpitondra fanjakana fa taminareo tetezamita dia zay tena marina mihitsy lazainareo hoe tsy hain'ny olona tao anatin'ny 80 taona fa hainareo tanteraka manao zavatra tsy miady zay resahanareo bila daholy zay resahanareo zavatra mamboafady daholy zany natonga nay niteny hoe inona marina nyteny fanjakana ho tanterahany eto Madagasikara nitenena fotsiny tsy vita le izy zany vavany ramatoa atsy amin'ny ministerany atsy amin'ny ministriny serasera zany dradradradradradradra ohatran'ny hoe izy mihitsy filoham-pirenena tatana anto Madagasikara ty fa rehefa ahodina aminy zavatra nataony inonge tsy nianatra tsy tao aminao zany niadinao dia nandoro sy nanakorotana ty fireneny ty afahanao mba miakatra hoe za miaba hiakatra ahoana nafahako hitondra firenena dia io le firenena entinareo fa am'izany resaka fampianarana zany ho an'ny ramatoa ministra ny fampianarana impiry any teny aza atao resaka mbolina tabatra ty fa manaova ianao zavatra ny toerana dia manaova inopinie midina ny tsaha midina ny tanàna jereo na dia atao hoe lavidavitra nareo tsara katikatira zavatra tsisy mahalala anao any hoe ino ramatoa ministra fa tonga dia lasa nakany ananiny vitina fume tsara tare be reny aza matao bofoka fa zavatra mandeha climatiseur tsara tare dia midina any dia tonga dia hitanao midina sekoly anankiray CEG na EPP ho ampidirinareo le mpianatra zay ny afatry ny filoham-pirenena hiditra ny mpianatra hanao examen zay hanao examen amin'ny fotoany tikatra nanomboka larobia nidina tany lavidavitra eny toerana nalehako nijery fa tsy fantatra le izy na inona ny tokony atoko avanareo tondray fanafody le fianarana CEG zany raka farafakely ny 3 salle ary amanjato ny mpianatra mianatra ao dia inona nalefanareo any fanafody amin'ny cornet amin'ny cornera
hitanareo le ataon'ny mpivarotra ny fanao siramamy reny ndana jereo zany cornera kely oatra niny tsy fantana na mahalany ny telony sotro ny anankiray ny afaharony ko telony sotro tsy fantana eo anatin'ireo dia ireo no androana ny sekoly farafakely no trois salles fa tena lazaika anao tena angoatra ny ety an-taninareo tsy mahavita eo amin'ny 5 mètres carrés kory le izy dia lany dia mbola farana koa dia tavangina plastika dia ataovy ao anatiny dia potsipotsirerany trano ngay le retsy tantsaka kely ireo mba avoatra ireo manana fanaovana dedede dia fianarana avy eo firy ny vola lalaovinareo ohatrinona ny vola lalaovinareo amin'ny ministère io nanaorinareo be deabe ary reny nandrefanareo any amin'ny district tsirairay avy hoe ato firy ny CG misy anareo dia ataovy zay mifanakaikaiky maroa avy fa mahamenatra raha ohatra ka any amin'ny tantsam-panoana ny fanondrana dedede hitady an'io mba enta teo atao any an-tsekoly fanafody misy fa ny ampiasana azy tsy misy io ny fanafody roa cornera raha misy dia misy angamba 300 grammes anao anatin'ny anankiray dia 300 raha misy dia misy 500 grammes raha misy oa tamin'ny heritaona tadidiko tsara fampitadiavantsika menakava nitady ianareo kasibosy samy nandeha daholo nanodina daholo nanjaitra nainareo daholo ary fourniran'izy faketrinina tampingana pakasibosy anankiray raha tsy tonga ny mba mivoatra nefa le olona ampidirinareo hianatra raha ohatra ka tsy misy le kasibosy tsy ampiasaina ka tsy manana zany le kasibosy dia nidiky zany fa tsisy aretina any mba mivoatra ataony any mba mivoatra hoana ny tady savony ny any koa any ara tsy misy foatra ny fiainana andavarana reo manasa savony amin'ny tanana mampiasa gel tsisy an'izany any tompoko raha eo amin'ny district rivomamo raha rara raha misy eo atapy-tanàna na temesetosy rara raha misy fa naninona dia atao an'izany le fiainam-bahoaka zay efa mitena rehefa tsy vita le izy dia mitenena hoe aloha anaova may azy kasibosy tsy menao le olona tosika ho an'ny mpampianatra eny daholo zay le balarora ny resahanareo mampandredisa fotsy milaza ny mena an'izao nareo mpampianatra mena an'izao nareo mpampianatra rehefa tonga any ianao inona ny misy any sao dia mba sanatry nefa zay tsy mamino an'izany hoe tapaka tenatena ny tenatena le tetezana na ny latsaha-potaka teny le entana dia tsy hitany naleha ny latsaha-potaka moa zany aminay dia hoe latsaha mivaratra dia tsy hita mbanina lehan'le entana ho aterina fa tsy isy an'izany any na ny fampianarana ny administration ray manontolo dia mahanitra tanteraka aza mandeha lavitra koa nareo fa any midiny atsy ambatomravavy na tsy laka misy dia mena tsimo kely fotsiny nareo amin'ny lalan'iny hitanareo daholo ny aretinao aza miditra district akory fa ny amin'ny district vao mainka loza fa ny fitaova dia ohatra ny lanina inona no ampiasainy ao taratasy raha tsy misy fitsarana tsy manam-bola anaovana taratasy dia sandea tambamivoatra kely sady voavelony kivainy manina mbola miantoka taratasy esany miditra kely eto somatria miresaka gouverneur anao miresaka fitantanana zay moa zany nyrafitra nataonyity fanjakana tsy fantary tiany alehanina hoe ahoana fa tsy ao anaty lalam-panorena tsy te hanonona akoran'le gouverneur fa mody hoe atao an'izany mody atao an'izany mba hoe lehibe amin'ny faritra mody atao an'izany lehibe amin'ny faritra izy
fa lalaovan'le gouverneur ankehitriny dia gouverneur vao fako maly agnamby izy iny na ino gouverneur anambatondra zaka orangareto fa iny dia davonareo tena nandray miko tena teo masom-bahoaka mihitsy ny gouverneur ny teny anasa fa mety hoavy namana fidely tara inona ny tianareo atao amin'le gouverneur sao dia tedavonareo a isarabazana le vahoaka namana député fidèle milaza eto fa hoe atsona daholo ny avy aty fa ohatra zao anampy any fijamboary ambatondra zaka zay ny afany marary mihitsy mifony amin'io hoe sao dia sanatria tsy ampy ny olona ka veriny tambarina ny arira govany milazany hoe tsika tsy mila fa alaina hatrany andilamena hatrany alohana tsaiky tsony avanika mandidy ray manto zany hoe zay ny olona zainy a vitanay ato miasa atsona daholo ny tanora ato ambatondra zaka ijija vary fa tsy mila olona vany velany fa naninona hatramin'izay ny antoko reo mpijija vary nakany ambatondra zaka mandeha mijija vary ohatry ny olona makany amaro voay fo ferana zany toka tenana hoe fanjakana mizaka tena ambatondra zaka ankehitriny zay le izy dia samy anao an'izay daholo naroetratsika naroetrarehetra manana ragovy reo avany aminareo fa nafotonana fa tsy avanty amin'ny zay ny tantara zava-misy dia leo le olona ny sainy hoe tsy mahazo mandia faritany zany le olona tsy mahazo miditra nambatondra zaka le olona fa zay jinja vary zay manana ny olonay atao tanàna fa ny olona atsona daholo re za misy mianatra tsony fa aloha mijija vary fa vitatsika mivarotsika tsy ny ainany zany andriamato gouverneur ragova tsy ny ainany olony zany fa nivoaka malagasy ohatra ny fifinamona resahana tao resaka kery avy any amin'ny ragova any atsimo koa fa any atsimo any any androy potsaka avany daholo ny avany rehetrarehetra marary mikeny marary ny fonao a mijery azy itsy amin'ny fahasangarana andeha ho aiza fa ohatrany tsy malagasy re olonao fa tsy haiko hoe marary ny fonao mijery azy ho a hoe tsy gasy inona le tolonreto feno tomobile miaraka amin'ny garabo miaraka amin'ny vilany kely ny savony ara tsy nisy nanasan-damatsony fa nahavotraina ifindramonina rehefa tonga eto mitady vola ndray ahoana ny anampina fresy nanakana eny an-dalana fa le fanjakana mitaza rehefa mijery le tomobile kara be deabe anao ministera fampianarana ary le tokotanina aty ambany aty ambotsiroatra aty be deabe ny ministera manana kara be de maninona raha ny tanteriny ny olona reny dia manavery nalefa point de rankara anakiray tany napetraka izy raha tena mitsinjony malagasy piraitaninrazana sy marary anao fa raha gasy reo ampiasao reo ka atao inona fotsiny mipetraka tokotany eo daholy zay ny mankarary ny fonao a mietreritra ny zavatra misy a iainany ty malagasy piraitandrazany ty hoe zay sisany aminy ampifahavaanory na dia zany raha tsy maintsy mijejika ny any tanàna ianao zay milazany hoe inona vaovoan'ny tanàna any mbola resaka ragova ihany fa dia inona loatra ho anareo mpitondra fanjakana rehetra mitambana fa hoe na inona torangama dia tokony hieritreritra koa ny eo amin'ny administration na chef district ianao na préfet fa inareo ny tena maio asy io fa le ragovany olona mpanao an'izao fotsiny courage le manaraka hoe eny toko hita ny anaovany administration e ka nala zany hoe fiainam-bahoaka zany ny fantany a dia mizara roa lasa mitokana monina koa le vahoaka ny any andrefana lazay fa iny amin'ny trano vy ary andrefana somamanina ka izy somamanina dia eny ny avany andrefana tsisy an'izany fa ny avany andrefana satria ianareo zany misy député miaraka amin'ny fanjakana zay ny ataoko hoe ny député aty aminay niaraka amiko a anao inona mba tokony hetsika izy zany fa manino soavrandrina
anala vono miarinarivo afaka makaty arrivement tonga eto jovena fa maninona le arrivement sa be aretina loatra arrivement metsy atosika ka efa tonga eto ihany namana ianitra député ianitra de teny koa zany zava-misy any aminay inona tena be aretina be mihitsy zany a firy maty tamin'io metsy atosika arrivement mo ao daholo ve ny corona rehetrarehetra mivoaka firy mba meo anay statistique fa ataonareo fahirano za tsy mitenena tsany atsirabe a fa mety ho tezitra ihany le vaoka mifarina amin'ny zavatra tsy mety ataonareo mety ho tezitra ho a fa hatramin'izao aloha mbola mizaka fotsiny hoe inona natao mijery fa tsy rariny hoe be aretina takan'inona firy niditra taty amin'ny iny kanakany taty Antananarivo tsabona teny amin'ny voarana tsy haiko ny nalena taty Mahamasina fa hatramin'izao aloha mbola tsy raha misy zay dia tsy maninona atao fahirano arrivement miasa ny député namako a tsy mety fanapahakevitra raisinao io miaraka amin'irety gouverneur filoham-pirenena milaza fa hoe ny tomobile miasa ao anatin'ny région tsirairay avy amin'ny faritra dia afaka miasa zay tsy hipetrahany reto famaizany reto famaizany amiko le izy azo lazainy koa fitsinjovana ary farany ty farany mety ray anitra dia zao a mitaky ny zandary ny polisy ny paramètre aiza le fanampiana omenareo azy hatramin'izao tamin'ny heritaona hatramin'izao mbola tsy tonga fampiasaina fotsiny izy eo manao asa hafa ny asany a fa ty asa spécial mba aiza le tosika omenareo anindreo mameo azy ny azy fa mafy mahazo azy zay nga manaso lazaina ty maraina ny alatsinainy masiny ty fa dia eo no mety ray ihany mabaibe ihany vaovao tamin'ny tenindrano ty ary mafotaka filazava makarary andoha sady nindray anao sady matezitra dia tranindreo dia aloha menanao le satria andrio mbola be dehibe no nilaza teo ny samy nilaza teo dia eo anao tonga lizy indray a anao fitenenana ary ndao ary sotra namana roda dia faly miarabanao dia faly miaraba ihany koa ny namana rehetra izay manaraka izao fandaharana miara-manonja izao na ny mijery na ny manaraka ny fandaharana kopakopa tanana ho antsika rehetra izay manaraka an'izany fandaharana zany a ary isika moa zany dia tsy mitsahatra midera sy mankalaza ary misaotra n'Andriamanitra mbola meny an'izao fotoanandro zao mbola nomeny maraim-baovao mbola nomeny herinandro vaovao isika ary mbola nomeny ihany koa fahasalamana maro no maniry atratran'izany andro zany fa tsy natratra ary mamerina foana isika eto amin'ity fandaharana ity ny fiaraha-miory amin'ireo rehetra izay manana havana laviny aretina na laviny aretina hafa koa fa tsy voatery Covid-19 eo ihany koa ianareo izay mbola mitsabo tena amin'izao fotoana izao dia makahery anareo izahay ary mirary fahasalamana feno anareo eto moa tsaroana manokana satria misy namana mpiara-mitolona izay nodimandry tamin'iny farany herinandro iny a matsiaro anazy ambavaka isika ary matsiaro ihany koa fa nisy an'izany olona niara-niasa tamintsika niara-nitolona izay minisitry ny antoko tim tamin'ny fotoanany reny taorina nihetsiky ny député 73 reny dia hitopoka lahy napetraka Marcel zany ny rary fiononana feno an'ny fianakaviany fa ho antsika rehetra ihany koa izay namany rehetra mpiara-mitolona ihany koa fa dia anisan'ny le lavin'ilay aretina ihany koa izy a dia zay moa zany ny fandaharana akory atao a fa dia malahelo ny foditsika rehetra tsy maintsy miresaka zavatra maromaro tsika androany asana ho ampina tsy mampindray ny fotoana fa tsy maintsy ho resantsika ny resaka vaksiny tsy maintsy resantsika ihany koa ny raharahany atsirabe tsy maintsy resantsika ihany koa ny resaka kere any atsimo satria efa mbikoditra ny kere any atsimo zany na dia eo ara ny oeraoera izay ataon'ny filoham-pirenena zay ho resantsika rehefa avy eo fa mialohan'izay zavatra rehetra zay dia resaka vaksiny aloha zany resantsika hoe tonga ny vaksiny première livraison ho an'ny Madagasikara izay tafiditra tao anatin'le mécanisme COVAX na initiative COVAX misy dose na 250 000 dimialina sy roa hetsy izay tonga tamin'ny zoma teo ny fanamarihana voalohany izay ataontsika moa zany dia
nanaika any le fitondram-panjakana fa anafatra vaksiny ary araka ny teny ny filohan'ny mpanohitra tamin'ireny fotoanandro nanaova ny miara-manonjo spesiala reny dia nyteny izy hoe tsy maintsy hiverina amin'ny teny omeny ireo fitondram-panjakanareo fa indrindrandrindra ny filoha-pirenena izay tsy mazoto mihitsy ny anaovana vaksiny any vahoaka malagasy dia efa tsara aloha zay hoe misy vaksiny tonga eto Madagasikara nefa miteraka polémika ilay izy amin'izao fotoana zao ary tenentsika teo hoe na tonga raha le vaksiny dia nisy fahatarany be raha mihoatra n'ireo firenena afrikana maro taraikitsika malagasy ary vonjy aina moa no atao amin'izy io dia veritsika fa nyzany fahatarana sy fitavozavozana zany dia nisy fiatraikany teo amin'ny tahan'ny fahafahan'ny olona maty sy ny tahan'ny olona voan'izany aretina Covid-19 zany. Tonga zao ny vaksiny ary vaksiny AstraZeneca no tonga eto Madagasikara. Io moa zany tsy tena le hoe AstraZeneca fa le générique izay lazaina fa Covishield izay vita avy any Inde. Ho hitantsika rehefa aveo sy ho alefantsika eto ny horonan-tsary sy ny horonan-peo moa zany ho anjaronareo izay mihaino radio izay ainoantsika ny filoha-pirenena ny teny mikasika an'izany resaka vaksiny zany tsy miteny nomena ary miova hevitra isa seconde na isa minitra na isa kora na isan'andro na tsy fantatra izay fitenenana zany sy ny fanaratsiana sy ny tsy fankatoavana n'izany fanaovana vaksiny zany sy ny filazany ny ministry ny serasera ny aratsiny zany vaksiny AstraZeneca zany kanefa io vaksiny io no tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana zao ao anatin'ilay initiative COVAX tsy hanao resa be aloha eto fa ndahotsika aloha hiaraka hieny dia andinika ny zavatra voalaza ny filoha-pirenena sy ministry ny serasera mikasika an'izany vaksiny indrindra hoy aho kasika ny AstraZeneca na ny générique Covishield io ndahoara hitanao vatana aminao zao fitiavana donia mbola tsy nanao vaksiny za manokana io ary tsy mieritreritra ny anao vaksiny zaho io resahako io ary salama somatsara tia no nasitrana ana tia no miaro ny fianakaviako ary tia no tiako iarovana any vahoaka malagasy misy le fitenenana hoe servitana nanamalave dia aminona vatotra koa azatahitra fa zareo ny ataontsika voalohany rehefa ho avy ny vaksiny araka ny teneniko anareo teo dia ny hoe le variant avy any Afrika Atsimo dia tsy misy vaksiny mihitsy matohatra an'io variant avy any Afrika Atsimo io fa raha jerevantsika hoe inavy moa ny vaksiny misy ankehitriny vaksiny misy dia misy karazany anankifito hitantsika koa le izy misy zany ny vaksiny ny hoe Moderna misy ny Pfizer misy ny AstraZeneca io dia hitantsika angambany fa vao tamin'ny andro vitsy lasa 5 andro zay fa ny firenena tany Eropa ray manontolo dia ny teny hoe ajanona ny fampiasana an'izany vaksiny zany fa ny olona tena mahay indrindra eto amintsika eto Madagasikara indray no miteny hoe tena ataovy tongetry zany vaksiny zany zany hoe fanohatra tanteraka zany amin'ny zavatra mitranga ny ivelany ankehitriny ary be dia be ny effet secondaire azo avy amin'io AstraZeneca io zany hoe be dia be ny olona very ny fahitana misy ny olona zay tratran'le caillot reny moa zany dia misy fivotosana ny ra dia ny thrombose moa marimarina kokoa zany raha ny resaka teknika no resahana dia ndao zany fahafatesana ny vaksiny azon'ny Comore amin'izao tsika miteny zao dia tafiditra ao anatin'ilay antsoina miteny vahiny hoe initiative COVAX. Io initiative COVAX io dia antsoina ataon'ny firenena sinoa ho an'ireo firenena afrikanina rehetra hoe iza ny maniry hividy ny vaksinay avy aty Chine zany fa ho afanganay ary amorainay zany ny fahazahoanan'izay vaksiny zay. Isika teto Madagasikara dia nilaza fa tsy naniry noho ny antony tsotra tahaka an'izao izay tiako hazavaina. Ny ao anatin'ny initiative COVAX tompoko dia ilay vaksiny antsoina hoe AstraZeneca. Io AstraZeneca io izay efa hitantsika ary betsaka ny fanadihadiana mikasika an'izany. Hitantsika ny ivelany any raha mikaroka amin'ny internet fotsiny ianao mandeha amin'ny Google ianao dia manoratra hoe AstraZeneca ianao amin'ny barre de recherche dia mipotra hoe be dia be ny akony
lay atao hoe effet secondaire zany hoe ny akony tsy nirinao mety hiteraka aretina hafa zany ny fanaovanao an'ilay vaksiny AstraZeneca mety tsy ho voatery 100 isan-jato fa ambony ihany le risque na tonga ny firenena européenne maro nampitsahatra ny fakana n'ilay fanafody antsoina hoe AstraZeneca sy ny fampiasana azy amin'ny praitandrazana amin'izy ireo zany hoe amin'ny olo-pireneny zareo maro be firenena européenne 7 na 10 akoatra ny tany États-Unis akoatra ny firenena hafa aziatika no nampitsahatra ny fampiasana ny AstraZeneca zay efa nisy tany amin'ny zareo. Or ianao zany raha ohatra ka miditra ao anatin'ilay initiative COVAX miaraka amin'ny Chine io dia ilay AstraZeneca no azonao. Ary raha ohatra ka tianao an'ilay AstraZeneca tsika dia na 10 andro ary dia tonga eto Madagasikara izay AstraZeneca zay tsy olana le initiative COVAX zany. Kanefa kosa isika ndray isika izao mieno azo ihany ndray nitorabato ny fitondram-panjakana hoe efa hitanareo ny zava-nisy tany ivelany ko maninona ny mbola ampidirinareo ety ihany io AstraZeneca io noho ny fahitana ny zavatra nitranga tany ivelany mbola natonga ny fitondram-panjakana aloha nanapa-kevitra hoe andao ary aloha mbola tsy handray hanilay initiative COVAX isika miaraka amin'ny Chine lay AstraZeneca isika zany ary zay nitondrako fanazavana mikasika an'ilay vaksiny zany tsika efa nandray fanapa-kevitra hoe Johnson & Johnson io zany no Amerikana manko izy io zany no iarahantsika ary misy ny fiarah-miasa amin'ireo maso ivova iny zay avy any ivelany ohatrany ny Amerikana ana Johnson zao ny tany États-Unis napiato ny fampiarana azy zao tsika miteny zao ny tany Afrique du Sud napiato ny fampiarana azy zao tsika miteny zao satria nahitana fivainganany raha zany ilay fampiasana ilay Johnson & Johnson tsy voatery hoe amin'ny olona rehetra fa na amin'ny ampahany aza dia adidiny fitondram-panjakana no mitandrina fa tsy hoe hiazakazaka tsika amin'ilay vaksiny dia rehefa avy eo dia sanatria tandondomondozana ampidozan'ireo ampahan'olona izay ampiasaina azy voalohany zay ilay teneniko hoe nitsika zany aloha dia efa Johnson & Johnson ny safidy aloha zany hatreto dia nefa misy an'io vaovao avy any Afrique du Sud io ny tsika manko le variant sud-africaine miditra eto le Johnson & Johnson zany neverina ihany hoe ataontsika hoe efficace izy amin'ny fampiasana amin'ilay variant sud-africain kanefa zany misy amin'izay aloha zany tsy maintsy mahamailo atsika na manahoana dia efa niraisana ny fanapa-kevitra mikasika ny anafarana azy io maika ary misy andihana vondron'olona zany ohatran'ny mpiasa ny fahasalamana ny mpitandro ny filaminana ny be antitra ny olona marefo zany reny aloha zany no hoe ho siblena voalohany lahara-pamehana zany zay mifilaza azy tokoa lahara-pamehana rehefa tonga ilay vaksiny efa nitapahan'ny filan-kevitry ministra efa nitapahan'ny filan-kevitry ny gouvernement izay fanapa-kevitra izay tsy hoe hiverenana intsony tsika zany efa nanapa-kevitra hoe hanafatra n'ilay vaksiny fa mila mailo zany tsika ny amin'ny hoe iza no ety hatreto aloha zany raha ny vaovao re dia hoe le Pfizer no anisan'ny tsara ihany koa ary mety anana hoe efficacité amin'ilay variant sud-africain zay efa hita eto amintsika kanefa lay condition de stockage ny zany lay hoe tsy maintsy mila hatrany amin'ny -70 degré na -80 degré Celsius ihany ny fahafaha mitahiry azy zay mbola tsy ananantsika aloha amin'izao fotoana izao dia enontsika teo ny oronam-peo ny oronan-tsary zay niteneny ny filoha-pirenena Seramatoa ministra ny serasera teo afaka mbola iverenantsika iny amin'ny fotoana manaraka fa horesantsika le izy satria mantsy ny hafa ny voalazan'ny vava hafa no tanterahana ary hafa ihany koa ny vaksiny zay tonga eto Madagasikara mikasika ny voalazan'ny filoha-pirenena moa zany dia hitantsika teo mazava tsara enontsika mazava tsara teo ny voalazany hoe raha izy manokana aloha dia sady tsy mieritreritra anao vaksiny no tsy mieritreritra ihany koa anao vaksiny ny vahoaka malagasy fa ny anazy ozy izy dia le CVO plus zay naderaderany teo no nitsabony tena dia miaro fianakaviany ary tia nitsabona ihany koa ny vahoaka malagasy fa mbola napiny tao anatin'izay ihany koa dia hoe servitana namalava ozy izy dia aminona vatotra koa ny zavatra misy amin'izao fotoana zao nefa dia tonga eto Madagasikara tamin'izao mateo ny vaksiny Covishield zay generika ny AstraZeneca dia tsy nitsenana azy aloha ny zavatra hitatsika voalohany indrindra dia tsy nitsenana io vaksiny ohatrany mahazatra anazy
zay fanaon'ny filoha-pirenena ny filoha-pirenena tsy tonga teny hivato izy nitsena an'io vaksiny io na dia 250 000 dose ary tonga teny no tonga teny hivato ary nateo daholo ary olona rehetra mpiantsehatra amin'io resaka vaksiny ny communauté internationale teny ny UNICEF teny ny OMS teny ny ambassadeur ny États-Unis teny ny ministre ny fahasalamana teny ny olona mpamatsy vola zay tafiditra ao anatin'io COVAX io initiative COVAX fa hita ihany koa nefa na dia zany ary timidement ny dirikabin'ny filoha-pirenena sy ny ministry ny fahasalamana ny tiana tenena ao anatin'izay zany dia efa hitanao taratra amin'le fihetsika nataon'ny filoha-pirenena hatramin'izay ka hatramintsika ny teny androany fa tsy mazoto mihitsy izy ny anaovana ny vaksiny io ary araky ny tenena teo hoe ny zavatra tenenin'ny vavany hafa satria raha entsika teo dia nanaratsy ary nanisy an'le tsindry tena enjana mihitsy izy mikasika ny vaksiny AstraZeneca averiko eto hoe ny tonga eto Madagasikara dia le générique ny AstraZeneca io ho antsika rehetra mbola tsy malala an'le izy moa zany dia le Covishield dia vaksiny nahazo licence ny any Inde afahana manamboatra an'io vaksiny AstraZeneca io amin'ny fomba fanaovan'zareo azy fa les composantes zay tena mame an'le fenitra mahatonga anazy hoe vaksiny AstraZeneca no nomena any firenena indiana dia izay Covishield zay ny tonga eto Madagasikara kanefa inona ny tenen'ny filoha-pirenena teo hoe ratsy io vaksiny io tsy tokony io no afarany eto fa misy vaksiny hafa misy Moderna Johnson sy ny Pfizer sy ny sisa zay noatsaraina hoe ireo ny tena tsara kokoa ho an'ny malagasy dia mifanipaka zany le zavatra resahan'ny filoha-pirenena sy ny zavatra tonga sy ny zavatra nafarana ny tiako tenena fotsiny androany hoe sahan'le filoha-pirenena ve ny andeha hitsipaka an'izay zavatra voalazany rehetrarehetra zay amin'reto mpanafatra amin'io vaksiny AstraZeneca io Covishield io dia ny topokevitra ao anatin'ny initiative COVAX zay savez hoe tsy dia olany loatra le izy tsy vaolana tena resahany no tonga eto Madagasikara io moa zany tsika dia efa zatra foana hoe afa foana ny zavatra lazaina afa ny zavatra mitranga raha hitanareo fa tsy mety le vaksiny AstraZeneca dia inona ny fihetsika na inona ny action zay nataonareo vis-à-vis an'ireo partenaire financier partenaire technique et financier na bailleur de fonds na ireo mpamatsy an'le initiative COVAX fa le zavatra efa tonga eto Madagasikara dia mampikorotatsaina na iza amin'izao fotoana zao samy naniry an'izany atokoa avy n'izany vaksiny zany eto Madagasikara na ny mpanohitra na ny mpitondra ianareo afa-tsy ianareo tena hoe londoany mpitondra eto amin'ity firenena ty fa ny vahoaka rehetra maneran-tany ny firenena rehetra maneran-tany dia tsy ny teny fa hoe tsy maintsy miditra amin'ny vaksiny io satria io any no fanefitra afahantsika miady amin'ity resaka Covid-19 ty ho an'ny Organisation Mondiale de la Santé moa zany dia ny baiko sy na ny zavatra voalaza matetika fanetanana ho an'ny firenena rehetra mpikambana ao anatin'ny OMS dia hoe guérir ensemble dia tafiditra ao anatin'izay ny fanaovana vaksiny any amin'ny firenena rehetra mandroso reny dia hoe anenjika ny enimpolo isan-jato ny mponina ao anatin'ny firenena mba hahafahana mahazo an'le immunité collective hoe voaharo hatrany amin'ny enimpolo isan-jato ny mponina ao anatin'ny firenena anankiray aty amin'ny firenena mahantra moa anisan'izany Madagasikara ny tena kisitra indrindra no ao anatin'izany firenena mahantra zany dia atsika mbola nienahena ary nitavozavoza ny filoha-pirenena sy ny mpitondra amikasika an'izany fanafarana vaksiny amin'ny alalany COVAX zany eto moa zany dia le filazana mihitsy hoe ny vaksiny AstraZeneca dia misy tsininy marobe ny filazan'ny filoha-pirenena anazy moa izy hoe misy mivongana any anatin'ny lalandra io moa zany mivaingana fa tsy hoe mibotsina na ohatra zany fa mivaingana le lalany anatin'ny ny raha any anaty lalandra any le thrombose na ny embolie pulmonaire zay zany ny risque kanefa par rapport amin'ny zavatra zay mitranga ny ivelany par rapport amin'ny tombontsoa azo amin'ny vaksiny dia hoe kelikely kokoa ny tsininy reny vaksiny reny
raha mihoatra amin'ny tombontsoa izay azo amin'izany vaksiny zany. Ny tiana tenenina eto zany dia zao hoe raha ohatra ka mpitondra fanjakana tokoa mieritreritra vahoaka malagasy anasitrana ny vahoaka malagasy no eritreretintsika dia voalohany indrindra aloha izy tena namadika impito ny lela aloha zay vao nanaratsy ny vaksiny zay vaksiny nafarana azy tonga eto Madagasikara. Manjary niteraka hiasy tahotra ao amin'ny vahoaka malagasy ilay izy. Eny fa mino fa ireo mpanafatra n'ilay vaksiny ny initiative Covax eto Madagasikara dia sadaikatra ihany amin'izao fotoana zao satria le filoham-pirenena mihitsy no manaratsy an'ilay vaksiny. Fa maika moa zany fa le olona tendrena fa hotondrona sy tendrena fa hotsondromina. Ny voalohany teneniny moa zany dia hoe ny mpanohitra no hotsondromintsika voalohany. Dia niandritsika aloha. Fa niova indray izy taty aoriana hoe ny mpiasa ny fahasalamana, ny mpitandro filaminana dia ireo olona marefo na ireo zokiolona izay mihoatra ny 70 taona no hotsondromina voalohany. Dia miteraka hiasy tahotra ho an'ny rehetra zany zavatra zany satria fanontaniana mipetraka dia hoe fa maninona moa no lasa hoe mpitandro filaminana indray no hotsondromina. Misy olona tokony hisitraka an'izany vaksiny zany aloha raha ohatra ka mifanaraka tsara tsika amin'izay vaksiny ho atao. Araka ny tenena teo dia hoe AstraZeneca na ny générique an'io no tonga eto le Covishield zay anitsitsika n'le ministry ny serasera zay miteniteny foana ary misy hoe mampianadesona ny olo isan'andro isan'andro. Anjaranao indray zao raha matoa ministra no tenenay hoe mba jereo tsara le Google tapenao. Fa ny olona sainao mitape Google asainao mijery an'le AstraZeneca fa diso tanteraka ny information menao an'le vahoaka malagasy miainao. Marina fa hoe tsy maintsy miteny dia tsy maintsy mahita ambara. Fa teto amin'ity miara-manonja ity zahay dia efa niteny hoe na le initiative Covax ara dia monsieur renseigner va tsara aloha ianao mangala tsara ny information anatin'ny tambajotra serasera ozy ianao hoe tsy atao anaovana Facebook fotsiny fa angalana information dia miverena mijery koa ianao androany. Fa ny initiative Covax tompoko tsy ny sinoa no manana initiative zany initiative Covax zany ary tsy hoe fiantsony sinoa hividy ny vaksiny dia hoe anafainganana fanaovana vaksiny tsia dia tsia diso tanteraka ho ia le information anao ary mety mezan'ny olona mihitsy hoe zany mizavatra information mena amin'ny radio nationale sy ny télévision nationale eto Madagasikara omeny ministry ny serasera zay mieritreritra fa mahay lavitra no ministry ny fahasalamana. Rehefa tsy ela izy dia aleo le olona le tena mahay tompona andraikitra amin'izany le olona expert amin'izany fahasalamana zany no miteny raha ohatra ka tsy no mijery anatiny reny internet reny. Fa tsisy initiative Covax hoe any sinoa zany ary tsisy resaka vaksiny sinoa mihitsiny. Ny AstraZeneca any britannique zany any anglisy zany any no misy an'ny laboratoire manamboatra n'io vaksiny io ary tsy fanafody io fa vaksiny. Ary ny resaka initiative Covax averintsika eto moa zany dia fikambanana iraisam-pirenena maro ao anatin'izany UNICEF, ao anatin'izany ny OMS, ao anatin'izany ny olona amin'ny firenena manan-katao rehetra ny Amerikana, ny Britannika, ny Frantsay maro be tafiditra ao anatin'izany initiative Covax zany zay miara-miasa zay amokatra vaksiny tena hoe anenika n'izao tontolo zao mba hisitraka n'izany vaksiny zany daholo fa indrindrandrindra ho an'ny firenena zay mahantra teneny moa zany hoe pays à faible revenu dia mba hisitraka vaksiny daholo ny rehetra mba hahafahana miara-miady amin'izany Covid-19 zany. Zay le atao hoe initiative Covax za ao no mitondra ny traikefany, ao no mitondra vola, ao no mame fanomezana na mame don na vaksiny zany hoe manafatra na mikomandy vaksiny izy amin'ireny orinasa mpamokatra vaksiny reny. Eto moa zany dia tsy ny AstraZeneca rery no anatin'izany initiative Covax zany fa misy hafa koa. Ny tiana tenena zany dia hoe lalino tsara aloha la information menao raha matoa ministry ny serasera fa diso tanteraka mihitsiny tsisy idiran'ny sinoa mihitsiny na dia kely raha hoe vaksiny sinoa afarana ho an'ny pays africaine, firenena africaine. Taizare zany mety hoe mamaika angambany dia hiditra maika hiditra amin'ny plateau dia mitape Google diso dia zavatra diso no mena eto amin'ity mena amin'ny plateau mena ny TVM sy amin'ny RNM zany
fa mba jereo tsara aloha le zavatra tenena fa tsy misy an'izany resaka zany ary izay zavatra zay no resana hoe matoa misy an'io 250 000 doses tonga eto Madagasikara reo matoa ny UNICEF ny OMS ny lolarana ny tsenan'izany vaksiny zany dia zay no antony zay fa raha sonoa tsy nahita sonoa tao ianao ny tsenan'izany vaksiny na lefa ny initiative COVAX zany fa ho an'le filoham-pirenena ihany koa le hoe diso ny information omena azy dia lasa miteniteny foana izy dia satria raha matoa ministra ny serasera manaratsy ihany koa mikasika an'io vaksiny AstraZeneca io zay tonga eto amintsika ia le Covishield iny koa le filoham-pirenena fa manaratsy an'izany vaksiny AstraZeneca zany ka anjaranareo zany satria nareo no midefendre an'izany resaka vaksiny AstraZeneca zay efa tonga eto toerana zany raha hitanareo fa ratsy io maninona raha le vahoaka malagasy no terenareo sy apprécienareo anao an'le vaksiny nefa ianareo raha miteny fa ratsy io dia sahanareo ve zany no hiatrika an'ireo UNICEF sy OMS sy ny sisareo mikasika an'izany hoe rehefa nandinika izahay dia tsy AstraZeneca no anaovana no vaksiny atao amin'reto vahoaka malagasy reto fa zavatra hafa dia inona amin'izay ary natao miravoravo tanana ny olona rehetra mahainao an'ilay izy ary lasa matahotra torakovitra anisan'izany ny mpitandro filaminana raha eritreretina hoe mpitandro filaminana le eny amin'le barrage sécuritaire reny na barrage sanitaire reny mbola azo eritreretina hoe reny no anisan'ny tsondromona voalohany fa inona no idiran'le mpitandro filaminana ny anaty birao tsy mifanerasera amin'izaniza ho totsondrominareo fotsiny mba mieritreritra ihany tsika hoe fa inona ary ty atao n'ity firenena ty inona ary no atao amin'ity firenena ity so sanatria mba misy eritreritra hafa mihitsy ny amin'reto mpitondra fanjakana reto fa ohatra mitsolotsolona miteniteny foana ohatra zany raha ohatra ka ny mpiasa ny fahasalamana no atao hoe hotsondromina voalohany satria mila fanefitra n'izany aretina zany reo olona reo tena hoe reo zany le en première ligne reo zany le olona tena miso sacrifié amin'ny zavatra mitranga rehetra dia hoe reo no tsondromina voalohany fa déjà aloha le fait de dire sy le zavatra resahana foana mikasika an'le vaksiny Covishield io AstraZeneca io dia efa lasa mampisalasala mihitsy mampieritreritra mihitsy le vaksiny rehefa tonga eto toerana sy dia ny fitondram-panjakana ve sahanao fanetanana amin'izao nareo ve sahanao fanetanana amin'ny olona rehetra hoe manaova vaksiny le vaksiny lazainareo naratsianareo teo ary ozinareo hoe misy riska be io hoe ratsy io hoe zao io nefa le izy ara tonga dia ahoana amin'izay ara nataonareo contradictoire fanohitra be ny zavatra ataon'le fitondram-panjakana le filoham-pirenena sy ministra ny serasera sy ny zavatra mitranga dia raha misy olona tokony hanao vaksiny eto inona ny vaksiny manaraka afaranareo zany eto satria raha 250 000 doses zany dia ho an'olona 125 000 zany ho an'olona 10,000 sy roa alina sy ray hetsy zany satria tsy maintsy atao vaksiny indroa 2 injections ny olona anankiray dia efa ndraisantsika tamin'izy moateo moa zany hoe telo volana ao aorianany anaovana ny tsindrona voalohany no anaovana ny vaksiny faharoa fa araky ny resantsika teo hoe tsy fantatritsika na avaiza reo vaksiny reo satria misy resaka polémika be avy any amin'ny RDC hoe nisy vaksiny zay tsy nampiasaina any dia nalefa anisan'izany etỳ Madagasikara mampisalasala ary mampieritreritra mampikorota-tsaina dia isa moa le tena manakorotana zany amin'izao fotoana zao iza indray ny manakorota-tsaina amin'izao fa ny filoham-pirenena manakorota-tsaina amin'izany resaka vaksiny AstraZeneca zany zay izy efa tsy mankatoa ny anaovana vaksiny ho avoaka malagasy fa izy moa zany efa niteny hoe izy tsy mieritreritra anao vaksiny fa ny vahoaka anaovana atao vaksiny ny ministra ny serasera miteny fa ratsy ny vaksiny AstraZeneca na ny any Europa raha ozy izy lazay fa nampiato an'io marina zany satria na voamaly ara nisy ny fanambarana izay nataony président Macron hoe atony aloha ny fanafarana vaksiny AstraZeneca zay an'ny usine ny orinasa britanika no ny antony maromaro ary anisan'izany ny fahatarana amin'ny fanaovana ina moa zany livraison ana za vaksiny zay nafarana eo ihany le resaka hoe mety mampivaingana ny raha fa tao anatin'le eritreritry ny filoham-pirenena frantsay dia resaka hoe fahatarany tsy ny honoré le commande na vaksiny amina miliara amin'ny fotoana ny ilana anazy le orinasa ny mpanamboatra n'izany vaksiny AstraZeneca zany fa ny eto Madagasikara indray ny zavatra resantsika dia tsy zay zavatra hafa no teneniny tompona andraikitra ambony ny firenena
dia tsika manontany eto hoe ny fitondram-panjakana ve mieritreritra anafatra vaksiny hafa akoatra n'io AstraZeneca io, dia roviana dia inona dia iza no tsondromina koa. Dia mipanohitra araka tenentsika hoe zay efa nyteny teto, raha ohatra ka mampisalasala anay ny zavatra afaranareo, izay tsy hanao sorona ny ainay amin'izany. Aleonay miandry izay toromarika zay ahafahana mahazo vaksiny tsy mampisalasala ary mampilamitsaina ary sura fa ho tena fanefitra tokoa ny vahoaka malagasy, indrindra fa ho an'ny mpanohitra zany. Na teo ara nieritreritra ny filoham-pirenena hoe hotsondromina voalohany, eto moa misy publication zay nataon'ny taletserasera ny présidence zay tsy nahita an'izany tamin'ny sabotsy maly fakomaly lady sabotsy lady, zay mangataka mihitsy ny tenany hoe aleo andrematoa ny président Marc Ravalomanana zay filohan'ny mpaniditra no tsondromina voaloha amin'io vaksiny AstraZeneca io. Zay moa le toe-tsain'le mpitondrako, zay le toe-tsainy zay samy nahita daholo, ohatr' zany le fomba fisainany zany, mangataka izy ny anondromana ny filoha Ravalomanana amin'io vaksiny lazainy fa ratsy io. Ary rehefa manao ohatr'ireny moa zany, rehefa zavatra ratsy no resahana dia hay no miteny hoe aleo filoha Ravalomanana zay lehibe ny mpanohitra no tsondromina voalohany. Hay kay rehefa zavatra ohatr'izany dia mireconnaître fa filohan'ny mpanohitra kay le filoha Ravalomanana, fa rehefa zavatra tsara sy mikasika ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona dia tsy manaiky hoe lehibe ny mpanohitra izy. Zare zany matahotra ny maso ka te vidiny lohany nareo, fa any ivelany ihany aza dino tsara fa ny olona nanao vaksiny rehetra tany ivelany, zay nisantatra ny vaksiny rehetra tamin'ny firenena rehetra, dia ny olona premier modèle na ny ohatra voalohany nanao vaksiny dia ny filoham-pirenena daholo. Ny antsika ihany hoe za tsy ianao ary za tsy mieritreritra ny ianao, fa aleo nareo aleo mpanohitra ny tsondromina aloha. Mampimeka ny eto amintsika eto tena me mihitsy hoe ny olona ranga ny filoham-pirenena tena hoe mijeran'izany président Paul Kagame zany, fier zany rangahy zany, ary zany tena vrai homme d'état. Mijerany any firenena any ivelany any ny firenena mandroso moa zany resantsika, tsy nisy tsy hoe filoham-pirenena na ny premier ministre zay amin'ireny firenena zay hoe tena premier ministre no mitondra ny firenena no manao vaksiny voalohany. Fa ny antsika eto mitsoka be, mandositra be, ary misy an'le sangisangizaritena ny anatin'ny caricature mandehandeha any hoe misy le lehilahy goavana be, olona lehilahy lehibe tena lavaranjana no tsondromina mikikika mitomany ohatran'ireny zazakely ireny. Ohatr'izay le sary hitako, filoham-pirenena tsy mety tsondromina vaksiny. Tiako omena ny vahoaka malagasy. Ino moa zany efa tsy resaka tsony satria tsy hanao publicité an'izany tsika, fa ny zavatra resahana fotsiny ho iaho hoe ny mentalité sy ny attitude ny mpitondra malagasy eo anatrehan'le fanaovana vaksiny no resahantsika eto. Eo aloha zany no fanomezana vaovao-diso sy fanomezana lalan-diso an'le vahoaka malagasy. Raha misy vaksiny tokony ho afarana manaraka dia mitaky ny mangarahary tsika. Inona le vaksiny, roviana no tonga, inona no anarany, izy no atao voalohany, fa raha misy ny olona tokony hisitraka an'izany voalohany ihany koa dia ny mpampianatra sy ny mpanabe. Reo no olona maro anisa indrindra raha resaka hoe asa miaraka amin'ireo mpiasa ny fahasalamana ireo. Fa ny antsika dia hoe ny mpitandro filaminana ary ambony latabatra ary anaty birao ary tsy hitan'izany aretina zany akory ny akamarony, afa-tsy ireo miaramila kely zay apriatina anatin'ireny hoe sady tsy mena ny indemnité, tsy mena an'izao zavatra tokony ho sitrahany nandritran'izay fotoana rehetra nisy ny valana retina zany. Raha ireny dia izay angady dia azo eritreretina. Fa ahoana ireo mpitatitra, ireo mpitondra taxi brosy, ireo mpitondra taxi be, ireo mpitondra taxi, ireo olona rehetrarehetra mifanerasera amin'ireo olona rehetra zay atahorana fa mety ho tratry ny aretina. Ny antsika moa zany filoham-pirenena fa nyteny hoe vaccination ciblée ozy izy dia me mihitsy ny tena, satria efa fantany le izy fa mety ho vitsikely dia vitsikely ny vaksiny ho avy eto nga.
matoy izy tsy mieritreritra hoe anao an'izany vaccination de masse zany hoe ny firenena rehetra ny velany indrindrandrindra fa ny toromarika ny OMS dia ny anao vaksiny farany betsaka ny firenena anankiray ny any amin'ny firenena atao moa zany dia hoe 100% ny olona notsondromona atao vaksiny zany aty amin'ny firenena afrikana dia hoe 20% efa betsaka zany amin'izareo eto moa zany misy ny fahasamihafana ihany satria aty amin'ny pays aty firenena mahantra ohatran'ny Madagasikara aty amin'ny pays afrikana moa zany dia tsy dia misitraka loatra anisan'le hoe prioritaire mihoatra n'ireo firenena lehibe eo ny tsy fahafahana arabola fa eo ihany koa hoe manakatao be ny firenena hafa dia mividy marobe tsy maharaka le mpamokatra an'ireo vaksiny ary ny fomba fitehirizana an'ilay vaksiny etsy an-daniny misy sarotra no mitahiry azy misy mba moramora ihany ao anatin'izay resaka vaksiny zay hoy dia misy lesona tokony horaisintsika vahoaka malagasy samy te ho sitrantsika samy te ho salamitsika rehetra fa rehefa mampisalasala ohatra zao ny zavatra mitranga dia miteraka korotana ary aoka tsy hisy iteny indray androany fa dia ny miara-manonja indray na mpanohitra no manakorota-tsaina ny vahoaka malagasy ny filoham-pirenena sy ny ministra serasera araky ny zavatra voalazany rehetra zao sao manakorota-tsaina antsika aleo izy ifandamina amin'ireo UNICEF sy OMS sy ny reo anatin'ny initiative COVAX ireo aleo izy ny resaka an'izany fa ny zavatra hitantsika hoy ao dia naleo ny filoham-pirenena nanao eraoera nanao blinblinna indray tany amin'ny toerana zay tsy tokony ale ny alan'le fitsenana an'le vaksiny le antony inona moa zavatra resana mihoatra an'izay 200 concentrateur ary na 200 bouteille d'oxygène izy no nandeha nitsena nakeny vato ty 250 000 dose ole retsy betsaka inge zany raha ohatra ka hoarina an'le 2000 le lasa izy nitsoka namorona mission lasa namory vahoaka indray izy ary amin'le toerana tsy tokony amorina vahoaka lasa nitokana tsena indray indray kako zany ve no prioritaire zany ve no filana ilan'ity vahoaka ty amin'izao fotoana zao zany ve ny filantsika malagasy amin'izao fotoana zao nyresaka kerentsika teto amin'ity fandarana miara-manonja ity dia mba nandeha ihany izy tany amin'ny toerana anankiray nanaovana oeraoera tany amin'ny toerana misy kere mety tsy hotratratsika androany satria misy projection zay ho alefantsika hoe isa marina vany amin'ny mpamatsy vola sy mpanampy any Madagasikara mpamonjy ny vahoaka malagasy zay ho avoakantsika mampivaraontsana misy an'izany hoe commune district anankiray commune 7/7 sur 8 no tratriny zany tsy fanjarirana sakafo zany tratriny malnutrition na tratriny kere ary rezao ny zavatra mitoy dia hitombo avoroa avy telo eny zany amin'ny volana oktobra dia tratra zany dia mampiorokotitra ny zavatra mitranga moa zany fa blinblinna sy ny reo eraoera tsy maintsy ataon'le filoham-pirenena tsy eo amin'le toerana nalehanao fotsiny misy an'le kere fa ny faritra tsy maro be ny toerana any any ampani be tioko be kily be de be izy misy any fa tsy miara-manonja akory ny mamorona fa tena hoe statistika ofisialy azotsika io ary azony rehetra jereny io tsy confidentiel akory zany ary mbola ho asehotsika eto ohatra zao ny zaza tsy ampy sakafo any amin'izany faritra zany filoham-pirenena ry mbola zavatra hafa any mitsoka an'le 250 000 dose vaksiny tery ivato dia lasa mandeha mitsoka be any nalazaina raha fa midiny sisy tany nefa ireo olona mpamonjy ny kere ny bailleur de fonds ny mpamatsy volatsika ny olona hamonjy ny vahoaka malagasy hanaovana antsojay tsy mena autorisation andeha ho any amin'indray mifaritra reny satria hoe midiny sisy tany ray volana manindritra sahirana amin'izany procédure zany hoe andehanany fiarana ny fitaovana ahafahana tonga any amin'ireny toerana reny olona inona raha no mieritreritra zany mamono olona nge zany ohatra ny tiana pitaina ihany ko hoe ohatra ny misy olona eritreritra te hamono olona ihany ko milaza ianao fa ratsy io zavatra io vaksiny io nefa mbola hotsondrominao ino ihany le vahoaka malagasy mila manazava zany ny filoham-pirenena ary manao démenti officiel na eo anatrehany bailleur de fonds ao anatin'ny initiative COVAX io na eo anatrehany vahoaka malagasy mirassuré anazy mametoky fa reo vaksiny tonga ireo dia tsisy olana ary tokony misitraka an'izany ny vahoaka malagasy fa ry ny zavatra nambarany dia nazatsy eo amin'ny toerany ary aloha
marina mafy raha-mbanao an'izany vaksiny zany raha mianao an'izy mianadana izy manisy faninona tsy fantatro ny filoha-pirenena sy ny ministry ny serasera raha mianao an'zareo reo dia tena hoe zava-doza be mihitsy ty vaksiny tonga ity fa tsy maintsy atao aminareo ty fa tsy maintsy nareo no atao kobay ary miaramila anisany atao kobay ao anatin'ireo mieritreritra tsara aloha nareo mpitandro filaminana milahatra zany nareo fa dia ho atao anisan'le atao vaksiny ianareo a lasa teraka resa be io zavatra io resaka initiative Covax io moa araky ny resantsika teo ia hoe tsara ho atsika rehetra ihany mba mahafantatra ihany fa misy ihany koa misy olona diso any hoe le vaksiny tonga hony de Covax tsisy vaksiny Covax tonga zany fa ao anatin'le rafitra anankiray anaovana vaksiny ny atao hoe Covax ao anatin'io rafitra io hoe tena hoe anamboatra vaksiny farany betsaka indrindra maneran-tany a dia mba misitraka vaksiny daholo ny rehetra zany mitondra ny fitaovana mitondra ny vola mitondra ny traikefa dia ao anatin'izay initiative Covax zay misy a na tsy firenena mahantra ary ohatra ny Canada dia anisany manafatra ihany koa anatin'io initiative Covax io vaksiny ho an'ny firenena kanadiana manafatra vaksiny hafa izy ao akoatran'izay fa anisany ihany koa hoe sady manafatra ho an'le firenena izy no manafatra ihany koa ho an'ny firenena zay tiany ampiana satria fiarah-mientana sy fiarah-miasa fifampitsonjovana ny ao anatin'le initiative Covax dia izay no mahavoatonontonona foana ny firenena mahantra indrindra fa firenena afrikana fa tsika Madagasikara moa araky ny tenen'le ministry ny serasera teo moa dia efa mibarataka izy tsy nazoto zareo anatin'le initiative Covax dia sahirana izy ao anatin'izay zavatra resy voalazantsika rehetra zay hoe ahoana indray reny anaovana démenti inona indray zay ny parado atao re anatsarana an'le image fa hitantsika hoe sasatry ny mandanga sasatry ny mame désinformation sasatry ny manakorotan-tsaina le fitondram-panjakana ary teneniko mihitsy ho iaho hoe ianareo miteny hoe ratsy ohatrany hoe fampozina zany izy io de pozina ve sanatry ny vavana andeha hitsondromanareo an'le vahoaka malagasy oka le retsy ho iaho hoe mandehana nareo fampiraraha amin'ny tompona andraikitry ny initiative Covax eto Madagasikara dia ataovy tsara ny communication anareo fa miemitra daholo ny olona rehetra raha tsy hoe misy eritreritra hafa mihitsy satria anisan'ny voalaza hoe ny olona marefo anisan'izany ny olona mitaizana retina na misy diabeta tosi-drasiny sy ireo olona zoky olona 70 taona miakatra so sanatry ny vava re misy eritreritra hafa any anatin'ny sainareo zay sisa tsy maty ny aretina dia maty ny asa oka rehefa tena misy Andriamanitra eto miaro atsika fa le asana devoly aloha eto zany dia mbola resantsika hoe mila fampaherezana sy asa goavana ataonareo rehetra zay manana an'izany talenta amen'Andriamanitra zany fa mila fandroana devoly fao be eto amin'ity firenena ity tena enjana be ny zavatra mitranga eto ao anatin'izay resaka vaksiny zay ny namako Fidèle Razarapiana mbola tsy maintsy resaka an'izay ihany satria tsy manakambara daholo tsy ampy antsika ny fotoana androany fa mila resahana foana io fa verina kely ao amin'le resaka aferany Atsirabe satria tsy tahotra tsy enatra le ministry ny serasera dia manao affirmation gratuite fa ny tanora timma Atsirabe ary ny antoko timma no manakorotana ao Atsirabe efa nasehony zareo moa zany fa dia maromaro ny namana mpiara-mitolona na ny ankizy timma tanora timma zay ny vonoana ary maratra ny hôpitaly amin'izao fotoana zao misy eritreritra ohatran'ireny anaovana ny tamin'ny 20 février indray misy olona tiana anaovana boky émissaire ka goatraina indray ao anatin'izay fa tsika eto ny mamerina foana hoe androany nareo no mitondra fa rapitso tsy fantatrareo iza no nafantatra zay ho teneniny ragovanareo tany iza no nieritreritra zay hoe fanapa-kevitra vendrana ohatra zany no raisiny matoa izy niemitra tamin'ny fanapa-keviny matoa ny esory ny fanapa-kevitra zay tsy nety dia tsy nety tokoa zay fa raha nety io ny insista tamin'iny fanapa-kevitra hoe mihipoka ny olona manomboka amin'ny 2 arivo fa fantany fa tsy nety iny matoa izy niapitsony n'ireny korotana reny dia fa niemitra tamin'ny décision eto moa le tenena foana hoe décision saleky fanapa-kevitra saleky zay ihany le zavatra tianareo atao fa misy valifaty tianao atao indray ao
dia atao boky émissaire indray mipanohitra ny tim ny RMDM no manonona anarina mihitsy nareo hatramin'ny député ary vendrana foana ho an'ny na ny renseignement alefanareo ary say ara manao émission atyko lazaina fa hoe mivory-tariananina ho ny député rehetra nanomana an'iny tamin'ny latsinainy ho ny dia efa nisy olona telopolo gros bras nalefa tany fa oviana le ragova namoaka an'le didiny ngai fa fampiresaka araka ny tenenina namany Erika teo hoe zao no dido avoakako dia melohan'izay mianticiper le antoko-panohitra nareo nge mirehare fa tsy fiefin'ny tim sy ny antoko-panohitra tsony le Tsirabe dia mieritrretinareo fa olonareo zany reo olona mirotaka aminareo reo e aza mora mitady zany boky émissaire zany milazanareo fa lasanareo zao ny Tsirabe dia rehefa mikorotana ny olona dia lazaina fa mipanohitra ny olona hoe anananay fiefinay zany dia maîtrisena daholo na ny olona na fietsika na ny zavatra ohatr'ireny fa matory ny zavatra reny mitranga misy mouvement spontané ao reny le santionan'ireny explosion sociale reny fanimbana zavatra tsy zay manameloka an'izany fanimbana ny zavatra zany na iombonana na tsy ombonana zany fa ny zavatra ataonareo kosa dia amin'ny terme juridique dia hoe misy motif de provocation ny nanao provocation namoaka an'ireny didy vedrana reny dia ny ragovanareo araka ny tenena moa ny ragovanareo nge tsy mba nieritreritra an'izany hoe tena anazy io tanàna io satria olona mandalo izy niany e tsy mieritreritra an'izany soa iombonana zany izy zany zavatra zany resantsika ho iaho hoe moramora no miteny moramora manao affirmation gratuite fa rehefa mba miakatra télé sy ohatran'ireny aza le tim sy mpanohitra foana no valiana sy laniana andro zavatra national sy ny zavatra ilainy vahoaka malagasy eran'ny Madagasikara resahany fa ohatran'le hoe filohan'ny filoham-pirenena dia ohatran'ny hoe filoha ravalomanana le filohan'ny mpanohitra le filohan'ny tim ohatran'ny izy no mitondra ny firenena dia izy natao matienjika ohatran'ireny inona reny edre inona ary ty tsy mataty démocratie ty inona ary ty tsy mataty ny zavatra tsikera ty zay eto tsy maintsy mitsikera foana na dia eo ara ny zavatra lazainareo amin'ny teneninareo lava tsisy farany hoe andrasanay arinareo e hosamborinay nareo e gadrainay koa nareo e zany nge mbola miplane eo ambony lohanay foana fa zay tsy maintsy miteny ary ao anaty session zay zao amin'izao fotoana zao raha tsy hoe isy olona anao indray anaonao foana indray any anatin'izay aleo aloha tapahako eo ny zavatra tiako ambara rehetra androany fa ny tohiny resantsika fotoana manaraka araka ny tenenina teo hoe io resaka kereny atsimy io mbola resantsika satria misy isa antotanisa zay mila aseho atsika misy sariny olona zay mampalahelo zay tokony aseho atsika mbola afaka resantsika ihany koa resaka Tsirabe io satria tantara mitoy io satria mino a fa miketriketrika indray ny fomba anagadranan'ireo ankizy voasambotrareo mitaky izahay avoay ireo olona reo mitaky izahay ajanony ny antsojainareo any ivelany ihany nge re olona milaza fa tena demokraty sy any firenena demokratika matatsikere zany président Macron zany mahazo ny tena sahaza mihitsy amin'ireo olona manohitra anazy fa tsisy eritreritra mihitsy andeha ho samborina raha vao ivoaketo andeha ho atao an'izao raha vao manao an'izao rehefa mitondra dia matatesa tsikera zay no izy zay efa tonga eto ny namana fidèle aleo izy ny anohy anazy indray mametraka veloma finaritra ho antsika rehetra makasitraka honorable mananitra ny fiarabana ihany koa ny mpanaraka atsika amin'izao maraina izao ary mitondra foana ny teny fampiononana ho an'ireo zay lavo sy ho an'ny fianakaviana moa zany manana ny lavo tamin'ity resaka covid ity ary makahery an'ireo zay mbola ao anatin'ny fitsaboana manodidina zany aretina izany resaka vaccine ianao teo honorable dia ampahafantaritsika mpanaraka ny miara-manonja fa nga ministra no nanao fisantarana n'ilay vaccine nga ministra ny fahasalamana fa tsy ny filoham-pirenena no misantatra n'le izy dia zay zany le ahitana n'ilay hoe marisarisa ny filoham-pirenena amin'ny resaka vaccine ary tsy te hiditra amin'le resaka vaccine mihitsy izy moa ny teny hoe za mbola tsy vita fa apetrakitsika ihany koa mibaraingo sao de mba dia ilany ao anatin'le zavatra fa izy moa zany miteny mbola tsy vita e tazomitsika amin'izay tenin'izay izy fa io nyrina tsy fantatsika sao dia misy vaovao mivoaka tampoka hoe mety efa vita tany aloha tany indray nge efa tsy niteniteny e zany zavatra zany mbola baraingo mipetraka daholo zany apetrakitsika eo baraingo le izy fa tsy hoe fanamafisana ny
tiako resahana dia etsakila n'ilay resaka AstraZeneca zay nresahany solobamboaka Madagasikara an'Trazafy Manatsoa teo dia mandeha ny fampahafantarana ataony ny onivon'ny Masovo frantsay amin'izao fotoana izao fa ny zareo ilay Janssen no anromany an'ireo teratany frantsay zany eto Madagasikara ary misokatra ho an'izay ny Masovo frantsay le Johnson zany no vaksiny andromana ary ireo teratany européenne ihany koa zay marefo zay tokony sitraka an'izay dia mahazo an'izay fanaovana an'izay vaksiny zay eto tenena hoe raha ohatra ka fantatrao fa tsy mety zay zany le manamafy ny tera fantatrao fa tsy mety le vaksiny AstraZeneca inona ary no nataonao ahafahana manova an'izay dingana izay ny olona ataon'le dingana ahafahana tonga any amin'ilay tsy fampiasana an'ilay AstraZeneca ary any a Frantsa amin'izao fotoana izao dia olana mihitsy satria amina million amina apitrisana zany ny dose tsy lany amin'ilay AstraZeneca zay zavatra zay zany dia lasa manao campagne mihitsy zao ny frantsay amin'izao fotoana izao na amin'ny alalan'ny fampitam-baovao zany na amin'ny dokam-barotra na inona mandresy lahatra ny européenne sy le teratany frantsay hoe mety io AstraZeneca io fa tsy maninona dia mitendra le mpitsabo sy manampahaizana hoe tsy ahitana olana ny zavatra io ary io nefa petraka foana zany zay ayazy ary zay mahatonga azy tsy lany ary zay ny historique an'le AstraZeneca tonga eto Madagasikara hoe tany a Congo io 1,700,000 doses no nomena ny Congo tao anatin'ilay initiative Covax ary rehefa tsy lany ny 1,300,000 dia tsy maintsy nitadiavana toerana andefasana azy dia nahazo an'izay Madagasikara io azytsika io zany tsy hoe vokatry ny ezaka nataon'ny Madagasikara fa n'olona tsy fahalany indray satria ho tapitra ny 420 ny volana jona ho avy zao ny ataontsika hoe ny faharetan'le vaksiny ahafahana mitahiry an'le vaksiny fa aorianan'izay izy dia tsy azo ampiasaina dia zay no nazahoany Madagasikara io zany isika zany ao anatin'le izy sady efa maisatra amin'ny fanaovana an'le dingana no tsy manana vahaolana hafa mifanindran-dalana amin'iny raha ohatra ka hoe mahita fa tsy mety iny nefa mbola manaiky tsy sazoka ihany koa etsekilan'izay fa tsy sanandaha an'ilay hoe alefa any aminareo ary ty le 250,000 doses ty tsy samandange dia nitsenaina ihany le izy dia miaraka amin'le tsy azoko aloha iny fa tsy haiko hoe izy mba mahay manazavana any iny le hoe nitondrana ohatra ny pankarte kely le izy dia ny vato zay mba afaka manazavana iny dia mba hazavao hoe fa maninona no nitondrana kely nafinaritra be raha filohajaina mambahoaka no nitazona ny pankarte iny tena na lehibe azoko mihitsy ny sariny dia nataoko peta-drindrina tazona le Covax ohatra zao tena na lehibe azoko ny sariny fa so ihany moa izy fa ny alahilany nandeha nangady mangahazo tary atsimo tary magaga le zavatra tsy fatao indray ny natao taiza mbola nisy andro rajoelona nangady mangahazo amiraly aleo aloha imeo izy professeur Zafo zay tena zay le hoe miala ilany zany dia le any amin'le tsy tokony ataony atao hoe io moa zany mianatra an'le ataon'ny président Marc Ravalomanina midinjavary président Marc Ravalomanina mitazona antsim-bilina mety tsara mihitsy na fitazony azy na fitazony an'le vary ianao président aza manandrak'andrana mitazona antsim-bilina mandidy iny raha ohatra ka dedadedaka hoe mba hoe rofony iny mihitsy ny atao ambany ato tena grave be reny fa tsy ny olona rehetra mahay mandidy vary ary io zany mila fahaizana le izy ny zavatra tsy natao aza dedadeda mijery anazy nanongotra le mangahazo izy hoe le tsy fahatao manina ka raha le fataonao no tonga dia nandehana ohatra hoe zao ohatra ny hoe mitazona platine zao za zao tonga dia tsy hain'ny président Marc Ravalomanina zany fa tonga dia hainao dia ohatra zay zany no tokony atao hoe le manavanana fa le hany amin'le tsy manavanana tonga dia ohatra mampime be le mijery an'le izy fa io moa zany ao anatin'le fialana ilany an'le zavatra nitranga dia zay fanresantsika teto zay ka isika ao anatin'ity zavatra misy eto Madagasikara ty dia tisitona saitsika ihany hoe io ane matotsika ny resaka an'le hoe vaksiny vahaolana izao tontolo zao mihitsy nefa mandefa an'ilay fanasitranana any amin'ny fanaovana vaksiny ny olombelona rehetra arak'izay tratra zay ihany no ahafahana misoroka an'ity mandozy ity ary manafoana anazy aingana jereo tsara lay fampisehoana goavambe natao tany a États-Unis omaly 340 millions de dollars ny vola voango natao anatin'izany artiste ampoliny no nandray anjara atao anatin'izany reo manana ny lazany erak'izao tontolo zao mihitsy reo mpanakanto manana ny lazany erak'izao tontolo zao no mandray anjara ery Jennifer Lopez sy ny tariny reny nandray anjara ao anatin'le fampisehoana mba ahafahana mahazo fanomezana
amin'ny fahafahana mamokatra vaksiny entina amonjena an'izao tontolo zao. Dia enao aty Madagasikara ny ziriziry amina resaka CVO plus tsisy mpanotany. Io tonga amin'ilay fiteny mialatsiny ty mitsy tena malaza hoe tsisy mpanao combien. Ny olona ria le vaksiny anaovana hetsika anankiray goavana mihitsy ahafahana manangom-bola, manangona fanampiana, ahafahana manao an'izany 340 millions de dollars zany tsy kely zany e. Dia ianao ve ny andeha hanohatra an'izany? Tsy voatohitra ao mihitsy zany zavatra zany zany fihetsika ataon'ny olona zany. Zany ny olona ny zavatra atao mifanindra talana amin'ilay ataontsika hoe finiavana hisoroka n'ilay aretina ary anao zay ianareo miteny hoe ratsy ohatrany hoe fampozina zany izy io te pozina ve sanatria ny vavana andeha hitsondromanareo an'le kara raha pitsy raha afaka pitso fa io moa natao iny fa ty le tena joana dia niteny amin'izay izy ianao fa raha pitsika tena iresaka an'le izy fa meko santiona fotsiny zany tsika ao anatin'ilay zavatra tiako resana manodidina le resaka toe-karena eto amintsika dia ity na ny be Madagasikara dia manamarina ny zavatra zay niresantsika tao anatin'ny fotoana lavalava zay tamin'ity resaka toe-karena ity. Amin'izao fotoana izao dia hitantsika araka ny tatra apetraky ny banky foibe Madagasikara fa mihena ny tahany fanafarantsika entana, mihena ny tahany fanondranantsika entana, mihena ny tahany fanafarantsika an'ireo akora. Zany hoe zany na eo amin'ny lafin'ny angovo dia mihena zany zavatra rehetrarehetra zany. Misy fiatraikany any amin'ny ataontsika hoe fampidonana ny toe-karena ny fienany ny tahany fanafarantsika entana zany indrindra fa ny fanafarantsika ny angovo. Satria rehefa mihena fanafarantsika ny angovo dia reto zavatra reto no mitranga. Mihena ny vola ampidiritsika any amin'ilay taxe zany satria amin'ny resaka produit pétrolier dia isan'ny mampidi-bola ny fidiran'ny angovo zay afaratsika. Ny fitaterana sy ny sisa ary ny resaka fiarina dia ny angovo no mampiodina ny sehampiarina eto Madagasikara. Raha kely zany ny tahany fanafarantsika angovo dikan'izay azo vakina mazava zany hoe mihena ny tahany famokarana eto amintsika satria ny zavatra rehetra zay atao eto amintsika ny miankina amin'ilay fisian'ilay angovo ka le angovo zany no mampiodina ny herinaratra fotsiny ohatra dia zay no miteraka amin'ny famokarana ohatra ny any amin'ny famokarana amin'ny sehatra fakaba amin'ny zavatra rehetrarehetra soatran'izay dia reny zavatra reny zany mifandraika ahitanao zany rehefa mihena le angovo afaratsika dikan'izay mihena zay dia kely koa zany ny tahany famokarana ataontsika satria mifanantsahana amin'iny angovo afaratsika iny any ny fandaniana aty amin'ny sehatra ny famokarana zay ataontsika mihena zany le izy dia misy fihenan-danja ngeza be zany ao anatin'izay nefa ny teti-bola-panjakana zay nylaniana tamin'ny
roapolo sy roa arivo iny ho an'ity taona araiky amin'ny roapolo sy roa arivo ity dia mamaritra vina ambony be nefa tsika raha ohatra ka miena zany zay famokaratsika zay miena zany ny fifandanjana eo amin'ny fanondranana entana sy fampidirana entana rehetrarehetra zany dia ahitantsika hoe mitotonga ny hoe lafiny ara-piarina sy lafiny ara-toekarena eto amintsika ka raha pitso izy azavaiko tsara mihitsy hitondrako taremarika hoe reto avy ny zavatra hita hoe tsy mahatratra an'ilay efatra faingo dimy isan-jato tsika iny moa zany le fanapetraka foana hoe tsy mahatratra an'iny marina fa amin'ity fivoriana izao ty isy fanotsina ny teti-bolam-panjakana fa na izany zany aza na mbola tsy manitsy an'io tsika dia efa mahita hoe tsy ho tratra io satria ty ny antony reto avy no azavaina anareo ao anatin'izany dia zay zavatra rehetrarehetra zay no hitondrako fanazavana mifandraiky amin'izay hoe ity fanjakana ty ange ao anatin'le izy dia zao ny mpiaramombona antoko amintsika dia mametraka foana hoe tsy fantatry ny mpitondra eto Madagasikara ny atao hoe lahara-pahamehana zay zany aloha dia isan'ny lesoka angezabe amin'ny fomba fitantanana ataon'ny mpitondra amin'izao fotoan'izao tsy fahafantarana ny atao hoe lahara-pahamehana ary ny resaka miteraka arena dia tsy tazana mihitsy ao anatin'ny vinan'le mpitondra fanjakana hoe inona ny zavatra ataontsika dia miteraka arena isam-batan'olona zany zavatra any ary any ny atosika mafy mba ampiodina n'ilay lafiny fiarina fa ny antsika la ny andro amin'ny zavatra isehoana ivelany ny mpitondra dia zay zavatra zay no mampiazakazaka azy matetika zany dia zay foana ny ataony dia iny izy lay mandeha hoe mitokana zao atsy kely manao an'izao kely ary manao an'izao ato zay ihany zany le izy fa tsy manana n'le tena hoe inona no zavatra maika sy lahara-pahamehana ho an'le fitondram-panjakana miteraka arena ho an'isam-batan'olona ary zao menomenona mpiaramombona antoko amintsika manoloana ny tatitra avy amin'ny mpitondra fanjakana be da be ny tetikasa zay vatsiny ny mpiaramombona antoko amintsika vola fa tsy tafavoaka antsika akory rehefa matsim-bola ireo zay anton'izay dia noho ny tsy fisiny mangarahara eo amin'ny fomba fampiasana n'le vola sy ny nampiasana n'le vola averiko tsara eo amin'ny fomba ampiasana n'le vola sy ny nampiasana n'le vola dia tsy mangarahara ny tatitra avy amin'ny mpitondra eto Madagasikara noho izany maharisarisa ny mpiaramombona antoko amintsika eo amin'le seha-mpiara-miasa jereo tsara zao za zany dia miandry asa hiteny ny filohan'ny repoblika hoe ho lavinay le 100 millions de dollars eritreretiny banky raisam-pirenena hividianana vaksiny ho an'ny Madagasikara satria hisy an'izay hoe ny banky raisam-pirenena dia anapa-kevitra fa hamatsy vola ny Madagasikara hividianana vaksiny fitsika amin'ny le filoham-pirenena marisarisa io zany zay le teneniko hoe le lahara-pahamehana tsy fantatry le fitondram-panjakana hoe aiza le lahara-pahamehana izao tontolo zao mametrako lahara-pahamehana ny fisian'ny vaksiny mba hahafahana miara sitrana miaraka zany zay le fahasitranana miaraka iriny ny mpitondra eo amin'ireo tany matanjaka mihitsy no mitarika an'izany ary zay ny tena hoe ilofosany zareo dia hoe ahoana ny ahafahana mavita vaksiny falaky zay zokony satria zay ihany ny ahafahana mampiodina ny fiainam-pirenena rehetrarehetra raha pitso raha afaka pitso dia i Madagasikara zany ao anatin'izay marisarisa nefa le banky raisam-pirenena zany hoe le mpiaramombona antoko amintsika nanapa-kevitra hoe hanome 100 millions de dollars hividianana Madagasikara vaksiny dia ahoana zany asa hiteny ary ve ny filohan-drajela hoe tsy ilainay io 100 millions de dollars io satria iny izy ny alailany nandenaka any atsimo iny tsy nitsena an'le vaksiny satria io koa moa zany rehefa hoe tsy izy zany dia zay raha izy zao nanafatra an'iny na hoe vidiny fanjakana malagasy vaksiny iny dray tsy maintsy nidedaka teo indray hoe zao io fa nataoko an'ity makatso makary sinsisy fa no le izy hoe initiative Covax ary nazavaintsika tsy ahafahana nanao eraoera dia tsy nakeo fa aleo ny alailany dia zay zao ndratsika dia efa miteny lay 100 millions de dollars omeny banky raisam-pirenena initiative amin'ny banky raisam-pirenena fa tsy initiative ny fanjakana malagasy lay hoe hividianana vaksiny ka handahan'izay ary ve ny filohan'ny rajoela sa hanaiky an'izay zay zavatra zay le mbola apetrakantsika foana hoe inona ny lahara-pahamehana ny mpitondra amin'izao fotoan'izao ahafahana miroso any amin'izay ataontsika hoe fahafahana miditra eo amin'ny seha-mpamokarana ny olona nge amin'izao manomboka miala any amin'ny resaka hoe fiboany efa manomboka androany zao ny olona any Eropa ny hoe tsy manao le fampiarabana ohatry zao ntsony fa manomboka mba fa mahazo famihana amin'izay mahazo fanoroka amin'izay zay zany zao manomboka androany ny olona any Eropa satria manina ny azo mipetraka tsara hoe zao ny dingana dia makety fa tsy ohatra ny antsika hoe atao amin'izay metimety
ty sao dia mampiongana dia loha tsy atao aloha mandray fanapa-kevitra dia mihemotra fa sao dia miongana fa migrevon'olona satria manino fanapa-kevitra tsy voadinika ny raisiny nen'olona diniany tsara hoe ity fanapa-kevitra tya zao ny ataontsika dia eto ny faharetany a dia zao vokatra azo amin'io fa ny antsika taitaitra ny ragova dia mandray fanapa-kevitra amin'ilay lohan'ilay ragova ihany io zavatra ohatran'izany zany a mahatonga antsika metraka hoe problème akatsika amin'izay itiavantsika azy ny faritra rehetrarehetra mikatina faritra ry mikatina ny atsy za zao mahita le resaka fikatonana resaka examen jereo tsara nge raha ohatra ka ataontsika hoe misy examen zao ohatra ka hoe aty Antananarivo le examen ny atao dia akatina Antananarivo na hoe any amin'ny faravohatra ny faritany misy an'le examen dia mikatina nefa le renivohim-paritany dikan'izay nge zany misy tsy fahafahan'ny olona manao examen raha ohatra ka tokony anao examen izy no le fanakatonana voadinika ave zany fanapa-kevitra zany raha misy fanadinam-panjakana atao hoe concours ka amina toerana anankiray mihidy le izy dikan'izay zany a sahirana le olona hanao an'izay satria manino tsy mandeha le fitaterana ahoana ary atongavan'le olona amin'io io toerana io a na iteny ka mahazo taratasy manokana fa le fiara hitondra anazy tsy mahazo taratasy manokana ne satria taxi brosy tsy mandeha dia ohatrinona zany sarany atongavany amin'le toerana apetrako zay baragna zay hoe eo amin'le fandraisantsika fanapa-kevitra taitaitrantsika mandray fanapa-kevitra misy zavatra tsy voadinika ohatra fotsiny iny apetrako iny fa maro be zany ny antonatiny maro samihafa na resaka mpitatitra samy mpitatitra misy mpitatitra tsy mahazo miasa misy mpitatitra mahita mikimaky ahafahana manao an'le zotra amina sarandalana ambony dia ambony misy nge zany amin'le faritra mikatina mbola misy fitaterana mandeha eo satria misy afaka manao mikimaky eo dia ho an'iza zany le atao hoe mikatina iza zany ny mpitatitra voasazy tsy maintsy tsy mahazo vola mandritra ny vanim-potoana avana an'le fikatona fa iza no mahazo manao mikimaky afaka mitatitra olona eo ihany afaka mivelona ao anatin'le izy dia inona fepetra raisin'le mpitondra manoloana an'izay za tafa resaka tamin'ny mpitatitra dia na napetrako mazava tsara zay eo a dia manampy anareo raha mitsangana kosinareo tondra ny fitarainanareo fa tsy hoe tatra dia matsapa fa dia manao ny investigation zay manampy an'izay mamoaka an'le izy hoe retoretroreto avy le teboka zany voaresaka zany a manahoana ny kasfanjakana fa eto amintsika koa misy an'izay zavatra zay hoe na dia fa ianao ary ny victime dia mbola miaritra eo ianao fa tsy miteny an'le zavatra marary ianao fa tokony miteny ianao hoe zao ny marary anay dia iny zavatra iny no andraisana ataontsika hoe rahantsika manosika le izy mba hahafahana mahita hoe tsy mety nge fanapa-kevitra raisin'le mpitondra fanjakana ao anatin'ity fiboana sadasady ty zay no zavatra tiako tsindrina mikasika an'iny ary mbola anamafy an'le resaka SMMC koa rapitso satria tokony anao an'le izy fa lavalava koa iny zany a dia idirako eto ny resaka SMMC rapitso dia hiditra ihany koa iresaka filateksa kely za rapitso ao anatin'le izy satria tsara foana ny resantsika ny zavatra zay nahita publication manko atao anatin'ny tambajotran-tserasera satria tsika teto ny resaka n'le hoe resaka fizakana zopirenena malagasy ny fihetsika ireo teratany maka ny tany gasy sisa dia voaresaka tsika tao anatin'izay le teratany karana dia zao ny zavatra nisy tao anatin'ny tambajotran-tserasera tsy haiko na nahita an'izay koa nareo mitovy anahy fa za aloha nahita an'le izy dia hoy zay hoe andraso aloha hitondrako fanamariana kely le izy fa ohatra mora loatra zany ohatra raisinareo zany ny zavatra ndraisiny dia navoaka ny teo ny sary ny be ny tanàna ny Londres ny be ny tanàna ny Londres manaiky karana mihitsy le be ny tanàna ny Londres tsy britanika izy zany tsy anglisy izy zany fa izy be ny tanàna ny Londres fa zao ny zavatra nano izy any an'le publication dia hoe tono zao ny anglisy a teratany karana le be ny tanàna tsy manana problème amin'io izy ary isa tian'ny olona any le izy dia avelany manao fampandrosorany amin'le olona dia hoe lano be ny tanàna ny amin'ny any fa ny antsika eto izy izy a ny vahiny manao zavatra enjehana dia zao no tiako azavaina tsy hoe enjehana fa sakanana zay le izy samihafa zany zavatra zany izao manko zavatra mitranga le be ny tanàna ny Londres ave mangorona ny tany any Londres apetraka aloha zay fantaniana zay hoe andao ary dia rehefa antsika hoe naoriny daholo ve ny tany rehetrarehetra any Londres izy daholo ve ny miantsehatra amin'ireo seha-piariana seha-pamokarana rehetra any Londres fa le atsika le resantsika eto mangorona tany nge aoriny daholo le tany ary zay le resahako rapitso hoe manomboka viaza misy alizy atraiza ny seha-piariana rehetrarehetra eo ampelantanany zareo daholo rehefa seha-piariana goavana zay idiranao na banky io
nafandrarana amina resaka fonenana io, any amin'ny resaka fanafody io, any amin'ny resaka fitaterana io, vity na famokarana ary fiompiana mbola idira rehetrarehetra fa zay ve nataon'ny lehibe ny tanàna Londres ka hoe ny tsika eto enjehana sanatria tsy hoe manenjika fa ilay hoe mbola tsy mizaka an'ilay zom-pirenena ary le olona efa tena bakoaviny daholo ny sehatra rehetrarehetra ny hafarany dia Antananarivo ty nge tsy anao ho alevantsika manko izy rapitso zay mitsy le aleo tsara rapitsika miresaka an'izy tena hoe manomboka avezy tsika miainga hoe avy any anany tsika ity tany ohatry zao ty filatex io, ity filatex io, ity filatex io, ito filatex io, ity dia hitanareo tsara hoe be velarana ny anazy ary midadasika sy zavatra zay le tiako ampietreretana antsika tsara ka tsy mitovy zany aza mampitovy lakana amina zahatra fa tsy mitovy zany le olona mamioditra ry amin'ny olona ry tsy manao ohatry zany ary zay le mahatonga antsika mametraka hoe mila mieritreritra tsika fa manomboka lasa lavitra izany ary tafatsofoka hatrany amin'ny hoe izaka n'le zom-pirenena mihitsy le karanany Londres ve mahasamana ambanimbany teratany anglisy any zay nge le zavatra tsy mampitovy azy fa eto aminao izy any tsy mahafantatra an'izany inona ny problème tsy mitranga amin'izany zay zavatra zay no entiko isariana kely ny saitsika fa hoe tandremo aza mampitovy lakana amin'jahatra aza marivo salosana fa misy zavatra tsy mitovy ary sasanangy samihafa mihitsy ao anatin'izany resaka izany ary zay mahatonga antsika isitona n'le sain'le mpiraitan-drazana hoe aza manjeny andro lavitsika aza variantsika fa sao efa tsy hanao daholo ny tany manodidinao vao tonga saina ianao hoe aitika efa n'le nama koa zany ty efa gn'azy koa zany reto ity koa zany izy ara-pitsy moa izy resako anareo daholo hoe manomboka avezaka hatraiza ny fantako fotsiny zay fa tsy fantako fafantatrareo ngamba mbola mihoatra lavitra an'izay ho teneniko rapitso zany zavatra zany no mahatonga antsika hoe mila mijery amin'ny maso misokatra tsara tsika jery mahitsy tsy resaka fankalana fa fahatongavan-tsaina hoe mila misokatra amin'ny maso fa tsy mora fotsiny miteny fon'Andriamanitra ho nosy ty tanànantsika ty fa ianao ary tsy sitraka an'izy akoriny zay zavatra zay no tiako mariana kely zay mialoha nitondrako an'ilay loahevitra rahampitso dia iresaka ihany koa mikasika ny olana resaka tany any amin'ny faritra aloatra satria misy problème na resaka tany mitaraina le olona any manodidina ny karazana tsindry azo lena mahazo amin'izao fotoana izao dia hoentiketo zay rahampitso fa dia makasitraka atsika rehetra mpanaraka ny fandaharana miara-manonja ary dia misaotra anareo amin'ny tsy fisalasalana rehefa misy zavatra hoe tirangamba tokony resahana ao anatin'ilay izy tony tokony mba resahana ao anatin'ilay izy dia hietsaka izay ny resaka an'io araka izay tratra zany ny resahana azy tsy maintsy mbola manao fanamarinam-baovao koa nefa zay manodidina an'izay satria tsy hoe rehefa avy any aminareo ilay izy dia tsy maintsy marina zato isan-jato fa indraindray ilay izy efa misy amin'ny fanapa-kevitra raisin'ny mpitondra fanjakana dia zay zavatra zay tsy maintsy mbola ampitoviana aloha hoe inona ny avy any anatin'ny rafitra fitantanana raha-mpanjakana mifandraiky amin'ny zavatra resahanareo anay iny dia zay izy no hoentina amin'izay rehefa aveo hoe tia ny fanazavana tia ny zavatra azo resahana mikasika izy ohatran'izay le resaka SMMC sy ny tariny dia iresaka an'io tsika somary rehefa miresaka an'ilay SMMC dia iresaka Tomasina amin'ny ankapobeny iresahako hatramin'ny tanànan'ny Tomasina zany tonga dia iresahako anazy satria fa misy problème majinijinika koa amin'ilay resaka tanànan'ny Tomasina ny inona ty ny stadin'ny Tomasina zay ny ravana zany ao anatin'ny zavatra resantsika mikasika ny Tomasina daholo zany rapitsika zany miresaka an'izay lavalava mihitsy zany zavatra resantsika mikasika ny Tomasina rapitso dia zay le mahatonga antsika iresaka an'izay Tomasina moa zany rezivanay ireo misotro ny rano avy any Andromba reo ny rano io zany avy any Andromba zany ny rano dia ny akaiky ny Fenerivo any izy vao mijanona zany hoe rano avy any aminay zany vao tonga any aminareo any Betsimisaraka any zay zany le izy
président za saky isaky teny président hoe raha ny tena marina président re be tsy misaraka re tokony atao vaccine voalohany makasitraka atsika rehetra e samby io tahiran'andriamanitra veloma tompoko